ilazana ny mpikambana na ireo manam-paniriana vao iditra tima rehetra eto amin'ny komina Talatamaty fa amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana janoary izao no fampiarabanana tratran-taona izay atao ao amin'ny espace Ambatsoa Ambohimanambo miaraka amin'ny diaspora manohana ny président Marc Ravalomanana sy ny mpitarika ny tanora timy eto Talatamaty ny fampilazana. Tompolasy tombovavy faly miaraba antsika rehetra indray amin'ity fotoana ity fotoana izay anarahantsika ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao andro zoma 17 janoary 2020 sy 2020 izao isaorantsika ilaina ary satria raha tsy izy raha tsy ny fitantanany dia tsy afaka ny serasera sy ny fampitafa ato anatin'izany fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izany isika mianakavy. Arabaina manokana ianareo any amin'ny faritry Morondava izay tena iaran'ny atao hoe fahavoazana amin'izao fotoana izao Morondava sy manodidina rehetrarehetra iny zany ary akoatran'ny Morondava dia izay toerana rehetra nandalovan'ny Tsenezo sy nantsy nandalovany aza fa namelany takaitra ohatrany aty Antananarivo zao tsy nandalo taty Tsenezo fa ny orana dia tsy mijanona efa tapabolana zay orana herika matevina dia sositra ny remim-pianakaviana satria sasana ny lamba dia tsy maina dia lasa masiso mitoby fotsiny eo tsy maina le lamba kinona ary no anazana azy eo fa na inona aloha zany dia miatrika ny atao hoe takaitra napetraky Tsenezo isika ity rivodoza izy niditra avy any avaratra tsananana avany izy dia namakivaky any Morondava izao dia fa any an-dranomasina any tonga any an-dranomasina izy dia mitombray ny heriny dia ireo ny orana mijotso ny rivotra moa zany eo ihany ny aty Andrevohitra tsy dia misy rivotra fa le orana avy dia mijanona dia ny fetraikan'izay no tena manahirana tena atao hoe sarotra ny fiatrehana satria le vahoaka malagasy efa ao anatin'ny fasairanana raha teo ka dia arabaina foana isika ny fiarahana tena zava-dehibe ny firaisankina zay no maha-malagasy antsika amin'ny hoe voina tahaka an'izao dia ny firaisankina ny fanomezan-tanana ny fanohanana tsy zarazarainy politika tsy zarazarainy finoana tsy zarazarainy fomba isan-karazany fa malagasy isika iray isika izay ny tena zava-dehibe manoloana izao voina izao fa ny fiatrehana azy moa zany misy ny atao hoe farim-bariana ary tony rivodozy tony ane dia tsy vao izao no hoe misy rivodozy eto Madagasikara fa misy foana io isan-taona na tsy miditra aty an-tanety ary izy any an-dranomasina fa misy fiantraikany amin'ny morontsiraka tongatra aty amin'ny renivohitra aty ampovoantany dia misy foana io isan-taona fa ny fahaizana miomana no tena zava-dehibe zany ka dia arabaina manokana zany ianareo aloha izay tany amin'ireny toerana nandalovan'ny Tsenezo ireny ho an'ireo izay namoy havana dia mampionina anareo ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy ho anareo rava fananana ho anareo izay le rava fananana tsy hoe rava-trano ihany fa tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny tanimboly ny tany-pambolena ny tanimbary izay difitry ny rano dia sahirana hoe ahoana indray zany ny atrehana ny fiainana manaraka roviny ty rano ty vao hiena sy ny sisa fa ny aina aloha ny tena zava-dehibe ny aina dia tena
rapaina ny tsy maty foamanaina ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Iny moa tsetsatsetsatsyaritra tsy maintsy nambara ary mbola ho resantsika eo ihany ny fiatraikany ity raharaha ity zany, fiatraikany izany hoe takaitra navelan'ny andro ratsy sy ny cyclone izany. Ho anareo any ampitan'ny ranomasina tsy adonona ihany koa fa dia arabaina ianareo manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada, manaraka akaiky ny raharaha-pirenena. Mahoana indray ny havana rehetra any Madagasikara any amin'ity rano be sy ny vohina voajanahary ity dia zany ny aty Madagasikara, fa ianareo any ampitan'ny ranomasina any dia azo antoka tsara mihitsy ary azo sara an-tsaina mihitsy ny atao hoe fitaintainana isan-karazany, manahoana ry anina any, manahoana ny fianakaviana sy ny sisa. Zay no mahiray atsika. Zay no mahiray atsika izay ary dia arapaina manokana ianareo zany any ampitan'ny ranomasina rehetrarehetra any. Zay no hoe la tongolasy tongovavy fa hoentsika anombohana ny fandarana aloha amin'ity indray mitoraka ity, mialoha ny idirantsika amin'ny resaka hoe takaitra napetraky ny rivodoza, ny fomba hiatrehan'ny eto Madagasikara an'izany, inona ny lesoka sy ny sisa. Tsy maintsy tenentsika ny lesoka, mbola ho avy eo ihany koa ny raharaha politika isan-karazany, ny fiainam-bahoaka tsy maintsy resahana, satria amin'izao fotoana izao vao tena tsy hoe zay vao hita fa ny amin'izao fotoana izao aloha no hitan'ny malagasy dia tena miaina ao anaty fahasahiranana izy. Dia ankoatran'izay moa zany ny resaka politika, ny toe-karena sy ny sisa tsy maintsy ho resahana ihany koa zany rehetrarehetra any. Ny député Tojosoa Andriamabandry, ny député Bogosy, député polyvalent dia ho avy eo izy. Ary mbola misy ihany koa ny mpisehatra hafa dia namana ada zany dia ho avy eo ihany koa avy amin'ny FLN izy dia mitondra fanazavana, namana fanira zavamanantany efa avy ihany izy fa dia hiaraka amintsika daholo zany rehetrarehetra izany. Fa tantely amam-bao mamono ny fiainana dia misy zany ny olomanga, ataontsika mihitsy hoe olomanga, olobe izay nodimandry, tsy zany fa i Reine Andriamampandry. I Reine Andriamampandry dia olomanga izy, ary ny tena mampiavaka ny i Reine Andriamampandry dia izy dia vehivavy samy teny ary samy mamotsipotsitra ny zavatra tsy mety, samy mamaky bantsilana ny zavatra tsy mety eo anivon'ny fiarahamonina eny fa hatramin'ny firenena aza, ary vehivavy samy ijoro amin'ny marina. Zany i Reine Andriamampandry zany. Ho antsika izay mety tsy mahafantatra, fa ho an'ny efa mpiseraseramy moa dia mahalala an'izay. Fa ankoatran'izany ihany koa i Reine Andriamampandry dia afantatra maro amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Le zon'olombelona io malalaka be fa rehefa hoe zon'olombelona dia mijoro amin'izany i Reine Andriamampandry. Ankoatran'izay ihany koa dia ny fianakaviam-beny, ny société civile na ny fiarahamonim-pirenena dia mahafantatra tsara ny Reine Andriamampandry ihany koa. Ary tao anatiny zany hoe fiarahamonim-pirenena zany, ny société civile izay misy azy dia mijoro amin'ny marina izy, milaza ny tsy mety ary milaza ny mahasoa ny fiarahamonina sy ny olombelona mihitsy, tsy mahagaga ihany koa zany, satria i Reine Andriamampandry tompoko dia anthropologue. Ina moa ny dikan'izany anthropologue? Lalina be zany ny anthropologue dia ny anthropologie dia lalina be avy amin'ny teny grika hoe anthropos, inona ny dikan'izany? Humain, inona ny dikan'izany? Olombelona. Dia eo le hoe logia, inona ny dikan'izany? Étude. Zany hoe tena miresaka momba ny olombelona zany, tena avo leta be mihitsy zany resaka anthropologie zany. Ka i Reine Andriamampandry ankoatran'ny efa hoe nahafantarantsika azy dia manampahaizana, anisany malagasy manampahaizana momba an'izany antsoina hoe anthropologie izany. Vitsy ny malagasy tena hoe misehatra an'izany resaka hoe anthropologie. Raha miresaka an'izany tsika dia ohatrany hoe manampahaizana any an-dafy ihany no tena ao an-tsaitsika, fa malagasy tompoko dia misy manana an'izany fahaizana izany.
misy ny antropology zany ary de Irène Andriamampandry zany a de antropology izy akoatran'ny nafantarantsika azy taty amin'ny resaka fiarovana ny zon'olombelona taty amin'ny fianakaviambeny ny fiarahamonim-pirenena na ny société civile mafisana any zany fa vehivavy mijoro amin'ny marina zany ary samana potsipotsitra ny tsy mety hitantsika amin'ny fanehoan-keviny maro samihafa izany antropology zay moa no fahalalantsika azy zany a dia zay le tena zava-dehibe ka izy moa zany rahampitso no anatanterahana ny fandevenana izany a dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany izahay eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada izany ny tena zava-dehibe moa zany de hoe Irène Andriamampandry no lasa fa ny mamy zay napetrany kosa dia mipetraka ary tsy hoe mipetraka fa ny tena zava-dehibe de ny fanohizana ny asa izay nataony fanohizana zany hoe mijoro amin'ny marina fanohizana amin'izany hoe tsy fahatahorana ny amin'ny famotsipotserana ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity dia avy amin'izany no hitondrantsika ny toyan'ny fandarana miakatra ny rano amin'izao fotoana zao raha ny eto Andrenivohitra iny amin'ny distrika Anatsimondrano iny eny misy ny député Alain Ratsimbazafy reny rano Sisony iny ampita-tafika rehetrarehetra iny enjana be miakatra ny rano zay aty Anosipatrana ety amin'ny MBS ety miakatra ry ambony tafo ary zay mitazana mena atsimo any fa zao izy zao dia ahoana ohatrany lasa nosy mihitsy le tanàna ery ampovoany rano ery any Atsimondrano misy an'io dia ahoana zany zao le fomba iainan'le olona ary ny eo ambanin'io rano be io tompoko dia tany-pambolena daholo zany akoatran'ny resaka hoe fiavian'ny orana tsy akijanona ho an'ny teto Antananarivo sy ny Renivohitra ohatra fotsiny eto Antananarivo sy ny Renivohitra akoatran'izay de tsara manamarika amintsika fa misy ino zany no efa hoe voajanahary ny orana iny Andriamanitra no mandefa an'iny aloha iny tsisy resaka fa akoatran'izay ihany koa ny tsy fifehezana ny toe-javatra maro samihafa tony zao de tena tsy maintsy lakana no andehanana me piteria lakana io ary dia miakatra ny rano hitantsika amin'izao sary zao tiako voameko enjana be koa ty ry zao misy trano anankiray eto Antananarivo manodidina rano be mangenieny dia ny zavatra tiana ambara fotsiny de ny hoe misy idirany tsy fahaizana ao anatin'ny fiomanana izao rehetra izao hatramina rem-pianakaviana mibaby zaza hatramina fivarotana lasa ery ampovoany rano ery miteny tsara mihitsy zao sary zao ary io so de misy indray miteny hoe misy indray zany no miteny hoe photoshop io tsisy photoshop zany eto tsy azo atao zany hoe photoshop zany fa eo aiza ry ozy ianao tsy sotro io zao ny sotro zao aty amin'ny atao hoe tafitra amin'ny faritra iva eto Antananarivo tsy nandalo teto Antananarivo tompoko ny cyclone fa ny rahona zay noentiny zay niteraka orana be no namely Antananarivo isa taona dia misy ny andro ratsy miakatra ny rano dia hitantsika amin'izao zao ny fiainan'le malagasy eto Antananarivo de mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana ny mahatonga an'izao dia misy zany ao ny tsy fifehezana sy ny tsy fahaizana amin'ny fametrahana ny lamina isan-karazany mba hiatrehana nytony fiakarana rano itony de zao vao mikofoka hoe esorina ny olole zao no atao hoe sinsisa omena dolo ny toromarika isan-karazany fanao aloha zany fa ny tena zava-dehibe amina fiatrehana ny raharaha ohatra nytony de nao ane manana fotoana marobe manomboka volana avrily mai juin juillet août septembre octobre novembre afaka miomana amin'izany ianao fa fanotofana tany mbola mandeha foana eto Antananarivo mandeha foana anaovana fotodrafitrasa anaovana zao ny eny amin'ny faritra iny nefa ny zany lafin'ny teknika zao zany fa tsisy resaka idiran'ny politika mihitsy fa io resaka rano raha vao tsetsiny io tsy mikoriana tsara io
dia na mikorina fa lasa tery ny fikorinan'ny rano dia tsy maintsy miakatra izy lojika be zany, tsy mila hoe fahaizana be zany hoe resaka diplôma be vao mahay an'izany, indrindra amin'ny toerana iva reny. Ny tsika sady feno zordira ny lakan-drano ano misy manototra tsy misy manototra ry dia lasa tery ny voan'le rano dia tsy maintsy miakatra izy. Tsy nandalo teto Tananarivo any cyclone, fa raha nandalo teto zany ny cyclone dia ahoana, nefa zao efa dibo-drano ny sotry le mpivarotra teo, efa rano be ny eny atsimon-drano efa tsy hifankahitana, lakana no ampiasaina, lakana voizina tanana. Dia petraka ny fanamarihana hoe fa inona ihany zany no ataony tompon'andraikitra isan-karazany amin'ny resaka fiomanana. Ty zany tsy resaka ntsony hoe vonjy-voiny ty, io zany le voiny io efa miakatra ny rano tsy maintsy atao ny famonjena isan-karazany, tsy maintsy afindra toerana ny olona izay hoe amin'ny faritra ambany sy ny sisa sy ny sisa, lojika be zany. Fa raha ohatra tsara ny fiomanana, raha tsara ny fiomanana tompoko dia miena ny fahavoazana. Raha tsy maintsy izy zany ny fahavoazana, tsy maintsy hiakatra ny rano. Rehefa tsara ny fiomanana dia hiena ny fahavoazana. Jereo zao ny renirano Sisony io, miakatra be le renirano Sisony, dia hoe tandremo hoe sinsia eny e, lojika be ny fitenenana an'izany. Fa inona no natao nandritra ny fotoana maro, inona ary nataonyity régime ity, nataonyty fitondrana ity nandritra an'izay efa-taona mahery izay raha ny resaka fiatrehana ny voka-dratsin'ny cyclone, fiatrehana ny rano miakatra. Efa fantatra hoe tsy maintsy misy rano miakatra eo, efa fantatra hoe zao ny voka-dratsiny io andro ratsy io, isa-taona zao zany efa misy zany. Dia zao ve ranga dia mbola rano be mangeny eny ihany, satria maninona ianao hoe tsy mbola manototra ihany. Ary ny député Todosoa Andriamampandry, ny député Bogosy, ny député inona koa ny filazana azy, manampahaizana député polyvalent efa tonga ao, dia miteny izy hoe tena zamy mihitsy nilay izy mahasolom-bavamboaka azy ihany koa moa, voafidy tamin'ny alalany tiko Madagasikara teny amin'ny boriboritany fahaenina, dia manakambara momba an'izany izy satria boriboritany fahaenina zany koa sao dia tsy fantatsika fa ao anatin'ny Antananarivo renivohitra zany, ao anatin'ny boriboritany enina zany, fa be dia be ny tany lemaka sy ny tanimbary any amin'izany boriboritany fahaenina zany. Dia mahafantatra tsara zany député Todosoa ny fiainan'ny olona eny rehefa miakatra ny rano ahoana sy ahoana. Fa mampalahelo dia izao, manototra tany tsy ampiheverana any ary amin'ny mpanambola sy ny ohatran'izany le vahoaka madinika ty no fafankihoany rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra sy ny fotoanan'ny cyclone. Le aty manary zordira ny anaty lakan-drano, dia le olona tsy maninona ty no fafankihoany amin'ilay fahatsetsena-ny lakan-drano. Io lakan-drano raha ny eto Antananarivo renivohitra rehefa tsy voala foana ny zordira any dia tsy maintsy miakatra foana ny rano. Vao omaly hariva zao zay nandalo teny Andravoahangy, le aty amin'ny rond-point zany, aty amin'ny solomaso dia le lalana anankiray zany mivily makany Mahavoky dia le anankiray le makany Masikara, dia le anankiray le mivoaka makaty le makany Andravoahangy iny mivoaka makany amin'ny Rotsirotsy. Rano zany rano zany. Nefa zany ataontsika hoe any amin'ny iny tamin'ny dimy sasany isa tamin'ny firy, efa tsy dia nisy hoe orana be hoe ahoana ntsony fa rano be. Dikan'izay zany misy tsetsina zany any ananina any. Misy tompon'andraikitra veto sa tsy misy tompon'andraikitra. Nefa tsika zany dia miresaka foana hoe ahoana ny anareo ny zavatra tsy mety foana ka tsy maintsy tenenina ny tsy mety. Tsy maintsy potsipotsirina ny zavatra tsy fetezana sy ny tsy fahamarinana eto amin'ity fireneny ity. Dia lasa makany amin'ny politika io lasa makany amin'ny politika io. Ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao zany dia ny malagasy tompoko tsy mila resabe, tsy mila blabla amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy mila an'izao hoe makatsy makaroa hoe resabe, tsy mila an'izany ny malagasy.
fa ny tadiavin'ny malagasy amin'izao fotoana zao a dia esoro ny problemany, esoro ny problemany fa maty izy, esoro ny problemany fa maty ny vahoaka malagasy. Zay ny tadiavin'ny olona amin'izao fotoana zao, fa tsy resa be blabla etsery sy ny sisa, tsy mila blabla zany ny vahoaka malagasy. Ahoana moa ny ilan'ny vahoaka malagasy blabla? Arivo ariary ny ray amin'ny voatabia amin'ny Mazanga amin'izao, arivo ariary ny ray amin'ny voatabia, ary vao maraina teo zany nanontany gony Tsaribao ety Anosipatrana 225 000 francs. Nefa le Tsaribao zany ny tena iainan'ny olona, fa nga ny olona andavanandro mahatakatra gazy, tsy mahatakatra gazy ny olona fa Tsaribao aloha ny tena iainany dia nefa zany tonga de kenda roroka, tena hoe midona amin'ny poto, midona amin'ny rindrina, midona amin'ny vato. Izay nazo lazaina fiainam-bahoaka. Eny ary fanira zava-manantany efa eto anao, efa avy nanao échauffement, efa ho avy ihany koa ny député Totoso, député Bogosy dia menanao avy hatrany ny sehatra namana fanira zava-manantany. Miarabanao ndao ary zatsisy. Eny ary miaraba rina sady misaotra anao tonga vao maraina. Miaraba ny Onja sy Faly eo ambadika eo dia namana teknisianina rehetra mpiara-miasa antsika. Tsy aiadinona zany ny miaraba ny Radio Mada sy izy telo Menada izay mandrafitra izany. Ny namana rehetra ny amin'ny faritra sy ny any ampitan-dranomasina izay manaraka antsika. Ny vaovao marobe dia tena marobe fa etona aloha zany satria efa ndresahandrina teo ihany ny aratsy ny toetrandro dia amafisana hatrany tsika mba ho mailo satria nanao tapody foy zany i Senezo dia rehefa nanao tapody foy izy dia tsy lavitra ny Morondava no misy ny Senezo. Fa na izany na tsy zany eto Antananarivo ihany koa efa nitenenirina teo ny loza mitatao sy ny loza manambana ho an'ny renirano dia ilaina ny fitandremana. Dia io hitantsika io zany androany aloha zany ny efa 17 ny volana janoary satria tsika tsy maintsy miresaka amin'izany, manao fanabeazana tsika sady manao fizaram-bavao dia hitantsika io tamin'ny 9 ora maraina zany ho an'ny lemaka Antananarivo dia lemaka Sisaony tsy efa Androbeatsahadita, Bongatsara, Tanetikely Ambohijoky, Alatsinainina Ambazaha, Ampahitrosy Solandy, Ampanefy Soavina Nosato, Andrefana Pitatafika mba Vahatokana, Fenorivo, Itosy Ambotrimanjaka, Fedanana, Pangabea, aty Mirenirano Sisaony zany dia niakatra eo amin'ny 2 metatra 720 metatra izy zany amin'izao fotoana izao santimetatra ny avon'ny Sisaony eo amin'ny Marodrefina Pitatafika zany no nandraisana an'izay. Dika zay zany niakatra eo amin'ny 7 metatra eo ny rano santimetatra io zany ny rano tao anatin'ny 12 ora ary mbola hiakatra mandritry ny 12 ora zany hoe eo amin'ny 3 metatra sy 50 eo zany rehefa fanairana ny loza mitatao mena ho an'ny Pitatafika dia mbola hahazo an'izay zany tsika raha ny vaovao rehetra. Tahaka zany koa Ikopa manodidina naty Ambohimanambola aty dia miakatra, Ikopa ihany koa aty Marodrefina Nosizato ihany koa dia misy izay fiakaran'izay dia mila mailo antsika Sisaony zany sy Ikopa. Sisao moa zany vaky ny Sisaony any ambadika efa mazava tsara ilay fizarana teo zany. Ikopa dia fantatsika zany fa mamakivaky aty Anosizato sy Ambohimanambola rehetrarehetra iny zany. Ny renirano mamba ihany koa dia ohatran'izay avany Ambodro mihodina any zany dia hitantsika zany fa mila mitandrina tsika rehetrarehetra ho an'ny filazana loza manambana, loko mavo, loza mitatao, loko mena zany dia ampitaina antsika eto anty farany herinandro ity satria EMAF izay rotsakoran'izay efa niteneniko teo Senezo nanao tapody foy dia any akaiky tsy lavitra any Morondava any no misy any Senezo lay rivotosa zany. Zay ny amin'iny fa ny loza marobe ateraky n'iny fahasimban'ny lalana akoatra ny lalana efa simba sy lalana ratsy tsy vita n'izao fitondram-panjakana izao ary tsy tanteraka izao fitondram-panjakana izao dia nanampitrotraka ihany koa zany ny rivodoza sy ny tsy fahampiany fikojakojana moa zany mazava ho azy dia voanyrotsaka ny orana dia nentin'ny rano ny arabe manodidina Madagasikara rehetrarehetra presque zany na manodidina ny lalam-pirenena 10 no simba amin'izao fotoana izao. Ny Trabona
grave be satria alefa mifaly eo zany a ny zava-misy a de ovakitsika ny RFI tamin'ny maraina nanaitra député Todjo iresaka amintsika eo rehefa aveo satria efa eto akaiketo ny député Todjo fa no fampidirina fotsiny zany a ny RFI ny efa nanaitra mino zany tsika fa tokony ho taitra manaraka an'ity rehetra satria aloha de vakitsika lizy e 40 zany namony ainy amin'ny Senegal amin'izao fotoan'izao a raha ny bilan omaly fa 20 volana janoary io a 7 tsy hita popoka fa raha tambatra zany a dia 5 zany atreto aloha zany a hoan'ny namony ainy sy ny tsy hita popoka ny trabona zany hoe tokatrano trabona dia ao amin'ny 55,421 raiky amin'ny 2700 sy 5,5 alina zany no sinistre eto Madagasikara zany a de hitatsika amin'io zany a fa dia faritra 5 voakasika sur 23 zany 15 sur 23 zany région zay concerné amin'ity resaka Senegal ty enina zany sisa ataotsika hoe tsy enina moa zany fa 8 zany sisa no tsy tratra anatin'izay kanefa naizanina zany aza dia somary mitokamona ihany ny ankamaroany reto faritra marobe reto ny fantaniana mipetraka dia amin'ny hoe efa mandray herinandro androany ny fahatongavany ty Senegal ty sy ny fiodikodona Senegal manerina Madagasikara zay nanomboka tany akaiky ny Sambava antalatany i Senegal de nahazo taty ambadiky Maroantsetra taty nisy rano be de niodina taty amin'ny faritra Sofia taty de mivoaka moramora tany atsimonosy tany de nanao tapody foy indray de miodikodina Morondava izy amin'izao fotoan'izao fa tsy misy le présence de l'État satria miresaka amin'izany le fanjakana amin'izao fotoan'izao hoe ny zavatra nampiavaka an'ity fanjakana ity de misy le présence de l'État le famononafo zay tiany tenen'izay fa tsy le présence de l'État hoe tena manao asa makany amivoaka hatramin'izao tenenantsika zao tsy mbola mahita ministra tsika na tompon'andraikitra tsika amin'ny ankapobeny ho isika eo anivon'ny mpanatanteraka midina makeny fotony satria manko ny mahazatra an'ity fanjakana ity de ny oeraoera hatramin'izay de mba niandry zany tsika hoe nitapaka ny lalana tany amin'ny Arentsisy tany Anjiji de tapaka koa izy aty akaiky n'Antsohy aty eo anelan'ny Port Berger sy Antsohy na Bourgine sy Antsohy zany tapaka koa aty Maivatanana aty mitetezana non ny lalana zay azo ny lalam-pirenena fahaefatra iny tapaka ihany koa nisy tany Fianaratsoa marobe zany Anosy Benal moa efa tsy resahantsika ntsony ny any amin'ny faritra rehetrarehetra indrindrandrindra iny avaratra iny ny fahasimbany lalana any Atsimonosy rehetrarehetra any indrindrandrindra ny amin'ny faritra Atsimo Atsinanana any fa tsy mbola nahita tsika tompon'andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta tena nirotsaka tsehatra ka hoe iny eny de hitondra vedety rapide na nandeha kanoty na nandeha inona moa zany Zodiac nandeha nanao évacuation efa tafiakatra 55,000 izy amin'izao fotoan'izao ny fivirina hatramin'ny omaly mbola teto Antananarivo ny foy BNBN GRC no mivory satria loza manamba zany sy loza mitatao misy ve eto Analamanga de zay no mampiazakazaka an'le fivirina fa hatramin'izao takininona ny fahavoazana ny reniranomatana zao miakatra ny lalana rehetra any Miandrivazo ny Marivoa ihany ny any Morondava any de zay nitadiavintsika hoe misy ministra 30 ao anatin'le gouvernemanta tsy mbola nahita ianao hoe iny de hidina anao sur terrain le ministra ao anatin'ny gouvernemanta satria miteny manko zareo fa misy an'le présence de l'État arivo ariary ny voatabia anankiray singany ray any Mahajanga de aiza le ministra mivarotra amin'izany de le vahoaka no miezaka manao évacuation aiza ministra ny transport any Mahajanga zany zao de mivoaka ny fanambarana tsy amin'ny Mahajanga fa ny lalam-pirenena fahenina hoe aleo aloha mijanona any Ambanja na Salamizany ihany mba tsy akaty satria tapaka ny lalana any amin'ny lalam-pirenena fahenina na hijanona ny Bourgine na hijanona amin'ny natioraka fa misy tanàna re olona zay mieritreritra ifamezivezy ny lalam-pirenena fahenina fa mbola anatin'ny fanamboarana amin'izao fotoan'izao de le ministra moa zany le RN2 efa mba tsy nanondrotsony izy aloha zany fa efa mba nijerijery izy le RN2 zay voalaza fa atao manomboka aty manjaka andrina aty ho an'ny Moramanga any no tsy dian'le ministra ny asa vavety zay zavatra tokony natao tao anatin'le fotoana le mahitany zany fa de niazakazany izy de eo ny tenentsika hoe rehefa tsy ny ahoana ny ampiasainareo le teny hoe présence de l'État le mot présence de l'État le filoham-pirenena lasa ny Dakarano mampiesina momba ny tontolon'ny fambolena zao izy vao mieritreritra vary efa akaiky ny fifidianana sy tatsa
satria mieritreritraka ny vatondreo fa hatramin'izay artemiziany lazainy fa ajanona ny vary ny moa zany ny fomba tenenana azy eo amin'ny lafiny resaka vola dia $3000 ny taonina ny artemisia fa ny vary $300 tsy de nyrarahina le vary ary saika ny totofana ary teny ambotro manjaka hatrany ambolo talata ny volon'ondry ambotrolo mahitsy any ravany misy nylay feny fotaka ny tambarin'olona ny am'le autoroute tsy hita ahoany ity ny fanomboana azy zany ny zava-misy am'izao fotoana zao le premier ministre milaza fa 80% ny asa vitany tsy hitanao manao terrain taorina n'le tamizomana mono hafa tany amin'ny TVM tamin'ny herinandroany aiza le présence de l'état le ministre ny fambolena miaraka an'le filohan'ny république any ivelany le ministre ny communication hany asa hoe inona ny fampidiriny an'izany rehetrarehetra zany fa mandeha resaka hafa de any le ministre mandeha resaka hafa de any foana le ministre ministre ny industrie ny commerce ny fantsifana miodikodiny eto tsy mahita nininona ho resana sy atao resaka siramamy namaky mba nyresana hoe 703 eny amin'ny ivony tsena rehetra eny fa ale voarany ny faritra rehetrarehetra tsy fakahitana ny fiakarany vidim-piainana zany ny zava-misy am'izao fotoana zao iresahantsika eto Madagasikara zany ny zava-misy asa aloha aiza am'izany le présence de l'état resan'le fanjakana fa miaraka amin'ny député Todsoa Andriamampandrotsika resaka an'izay miaraba député zay miara-dalana amitsika etona dia mitondra aloha zany temy fialantsiny amin'ny solomamboaka Randrena Sostanslasy satria noho ny adidy amanandraikitra tena tsy maintsy nandehanany fa tokony niaraka tamintsika izy satria tsy apozina moa ny vona de lasa niazakazaka namita adidy ny député Rastany fa rehefa aveo mbola iresaka ny tontolon'ny fambolena satria zavatra andresahana teto ihany io mamaky amin'ny fanjakana hoe rehefa andresaka bus de iny koa le fanjakana fa nanao bus be satria Rastany tena an'le hoe mba mahana ny olany embouteillage io de mampidira bus accordéon de fanjakana mandray tanana an'izany de nanao bus ihany izy fa bus tsy tapa-kevitra indray ny resany ajanao ny téléphérique io zao moa le téléphérique tsy hitanao aiza ny tongon'le téléphérique mandrakity ny androany resaka vary fanoranana vary io fa mamotika ny tatsasy mamotika ny firenena zao aiza le toekaren'le firenena efa impiry député Rastany resaka an'izany resaka ciment hoe tokony hamokatra ciment fa mba nieritreritra an'izay ihany aloha le fanjakana de naka ny levitry député Rastany de hoe tankabary farany taona Ngaiany Rajoelina hanao usine-na cimenterie de 15 000 ariary ny lasakana ciment miaino an'le miara-manonjy izy ary ato izy mangalatra sipapa de rehefa verivery sy miodikodina any izy de resahany ihany le izy fa tsy te hiteny izy hoe mipikeko teo miara-manonjy nge zany hevitra resahana izany bref rehefa aveo zay resahantsika fa miaraba député Todsoa sady mitondra ny teny fampinoana antsika satria fianakaviana akaiky ny député Todsoa Iraine Andriamampandry zay nodimandry Todsoa Andriamampandry moa zany mazava ho azy mitovy ny anarana dia akaiky misy dia mitondra ny teny fampinoana monsieur le député ho an'ny équipe miara-manonja sy ny mpanaraka mpiaino antsika am'izao fotoana izao fahalasany ny ranabavy Iraine Andriamampandry zay tena namana ary fantatra ny tolona nataony ady tsara ho an'ity fireneny ity de mitondra an'izay ho an'ny fianakaviana ny ekipa rehetra sy ny mpanaraka antsika manerina izao tontolo zao miarabanao faniry ary miaraba ihany koa ny technicienne rehetra ary eo koa isika vaoka malagasy rehetra zay manaraka tsy tapaka ity miara-manonjy ity na eto an-toerana na avany ivelany tahaka ny mahazatra moa zany avaniry dia mirary fankarizana feno ho an'ny manamanjo rehetra amin'izao fotoana izao na eto an-toerana na any ivelany naizana izy dia miompo amampana ary miombona lahelo amin'ny fianakaviana sy ny namana sy trapaoriana zany amin'izao fotoana izao eo ihany koa ireo izay marary betsaka ny marary any atokantrano ihany na any amin'ny toeram-pitsaboana ary fantatsika fa tena mafy ny fiainana na mividy mpanafody ary zao tena tsy vita ntsony dia manao zay mametimety azy eo ny gazy de tena hoe tena ontsa mifo ao anatin'izay fa dia mankaila anareo ny tenako ary mitondra bavaka anareo ao anatin'izay manarak'izay koa dia fotoana moa efa mandeha fa tsy hay ihany ny anonona reto atao coucou spécial reto olona zay manaraka reto alefatsika tsikelikely de zay tsy vitantsika androany de ataontsika amin'ny heriny coucou manokana ho an'ny papasely ao Bodro
zay niaran-tsapa faoritra tamiko androany Kavomaraina, eo koa ry Bodo Lanto avy ny Ambodroa, ary eo ihany koa i président Ramily ao Avaratetezana, eo koa ry Gaby, ry Priska, Mamy Bogosy, ry Olivier Avaratetezana, zay tsy adino anareo fa anisany niaraka antsika tamin'ny Kavomaraina, ary eo koa ianareo rehetra zay niaraka tamiko maro be zay nitsapa fahoriana androany dia mirary soa atsika tsiraray avy dia tsy adino koa ry Tadazan avao Ambatolampy zay mihaino tsy tapaka, mbola tsy tapaka mihitsy na indray mandeha ary ny sininy miara-manonja dia mankasitraka anao tao anatin'izay i Tadazan dia mirary soa anao dia tsy adino koa fa eo potry ny télé amin'izao fotoan'izao faniry ry Dadasial, ry Dada Faradô, ry Farami, ry Fafara Clotilde, ry Dato Arsène, ry Totovony, ry Tsiry Vasabo zany dia tena eo ambony afandrina sady mihinana lasopy amin'izao no mihainao antsika dia maniry soa antsika rehetrarehetra. Zay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja na eto an-toerana na any ivelany. Anareo any ivelany dia mirary soa anareo rehetrarehetra, na any France io, na La Réunion io, na any Canada, na any États-Unis, manerana ny tany dia mirary soa antsika ary minitso manantena aho fa anaraka hatramin'ny farany antsika ity miara-manonjy ity. Dia makasitraka anao moa faniry fa nankahery ny tenako ianao teo sy ny fianakaviana tamin'ny nalasany Ranabavy Irène Andriamampandry zay fianakaviana tokotrany satria na ny anarana dia samy famille Andriamampandry sy izahay fa dia miara-mombona alahelo amin'ny fianakaviana ary mankasitraka anareo fa be da be nandeha SMS ny antso na amin'ny telefona na amin'ny tambazotra, izy moa dia fantatsika fa mafana fo tokoa amin'ny fiarovana ny vahoaka ary hitantsika foana ny faneho-kevitra voata amin'ny terinandro izy nanao faneho-kevitra zay ny teny mafy mihitsy ny Premier ministre, ny mpitondra, ny filoha amin'izao fotoan'izao, ary eo koa ny DG NIB ihany koa zay niteneny mihitsy zay tokony hoe anitsy ny lalana zay tokony atao. Izy moa dia ampiasa ny Nations Unies izy ary anisan'ny tena hoe consultante tena hoe tena nikoizany ny fahaizany na teto avelany na eran-tany. Zay moa zany dia famille anankiray satria arakinara dia Andriamampandry ary tao anatin'ny famille Rain'Andriamampandry izahay. Rain'Andriamampandry moa zany dia dadabe anay, avy amin'ny dadanay zany io Rain'Andriamampandry moa dia fantatsika fa tena mpitaritra mafana fo teto amin'ny firenena. Ia général izy tamin'ny andron'ny tamin'ny fahampanjaka tamin'ny vazaha zay nitolona nahazo général tamin'izany tsy moramora faniry izy anisan'ny gasy zany nahazo an'izany gradana général zany sady pasteur ihany koa izy gouverneur izy ary misy ny atitany ary izy moa noho izay hoe tsy nety nivadika mihitsy izy satria ny vazaha zany dia niteny taminy andaonao hiaraka aminay fa noho ny fitiavany tanindrazany dia tsy nanaiky mihitsy izy fa niaro ny gasy ary nitifirina izy teo izy raha tsy mamanga zany no nitifirina satria natahoran'ny vazaha mpanjanaka ry zareo noho ny fijoroany ny fiarovana ny vahoaka dia aloha mihitsy zany maty ho an'ny tanindrazana. Zay Rain'Andriamampandry zay dadabeako taranaka matovo zao anay ary zay rahany zay nalatsany ho an'ny firenena izay fanery dia mbola hoentinay famille Andriamampandry zany mba hiarovana ny vahoaka ary hitiavanay ny tanindrazanay ary tsy ho voavidy zay na inona ka rehefa naveriko foana ity na miaina seninareo zay na isy pression io nataonareo iny zay dia ny dadabenay efa tena hoe nanao martyra ho an'ity firenena ity ary tsy dia hijoro foana amin'ny rariny sy nitsiny ka raha mbola misy zavatra tsy mety eto amin'ity tany sy ny firenena ity zany dia hijoro zay araky ny hijoroan'ny dadabenay Rain'Andriamampandry ho an'ny firenena. Koa dia mankasitraka antsika zay naneo teny fampinonana sy ny fankerezana ho an'ny fianakaviana dia Ganodomandry moa Ranabavy fa izay kosa zay fianakaviana dia mijoro hatrany amin'ny heviny amin'ny zay iarovana ny firenentsika ary mba mijoro tsara hatrany ho fiarovana ny vahoaka amin'izao fotoan'izao satria fantatsika fa tena hoe be da be ny sioga mahazo ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ka mbola eto izay anohy izany heviny zay hoe fitiava-tanindrazana zay zany
am'izao fotoana zao. De manao mafy an'izay teny fampinoana ho an'ny fianakaviana izay tsika tamin'ny nahalasany ny ranabavy Renin'Andriamampandry. Ny mpikirakira Facebook rehetra amin'ny ankapobeny de mahafantatra tsara ny Renin'Andriamampandry ary mahafantatra ny fanehoan-keviny ary ny mpisehatra politika de mahafantatra azy satria saika teny amin'ny mpisehatra politika ihany koa izy manana amin'izay fomba fijery mentor politique consultante ary izy rehefa maneho hevitra de tena mazana be de betsaka ny matsaka hevitra sy mandray fampianarana am'le zavatra ataony. Anthropologue araka ny nambarany rina teo izy tsy mitovy an'le archéologue zay resako zay fa samy hafa zany fa anthropologue izy ny fianarana manokana ny diaviny teny amin'ny université Antananarivo no natongavany tamin'izany sehatra rehetrarehetra izany ary nanana andraikitra lehibe ihany koa ndrendrendretra tanatin'ny crise ny lobbying teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena zany de makasitraka lehibe hotsarotsika ny zavatra sy ny tolona zay nataony Renin'Andriamampandry indrindra teo amin'ny fiarovana zay zon'olombelona zay satria ny fianakaviany zon'olombelona rehetra mipiaro an'izany dia mahatsiaro mandrakariva ny combat zay nataony ny combattante Renin'Andriamampandry de mandre ampiadanana Renina zany fa irafika ndraitsika tonga de raharam-pirenena député Todsoa taky mazatra aloha zany de ho any Ambohimanariny tsika arak'izay sary nomany faly satria ifaly moa zany ny mpanomana sary atao amintsika hoe inona no activité any député tao de mety efa nanomana sary faly fa etona aloha zany alohan'ny hanombohan'izay dia eny amin'ny boribory tany faefatra indray ny jeune team Analamanga amintsika amin'ny teny zao manao fanentanana momba ny fisoratana anarana ao anaty lisy mpifidianana raha ohatra ka afaka alefan'ny sary faly ny sary de reo zareo efa alefan'ny faly de jeune team reo makasitraka mafinaritra ry mika zany hitantsika zany de ry niry ny akama samy hafa misy any moa zany tsy fantatsika kely ihany fa maromaro mbola irotsakeo ny sary rehefa aveo fa eny amin'ny boribory tany faefatra zany hoe ato amin'ny misy an'ny MBS misy an'ny député Rambosalama zany ny ekipa rehetra ry Rado Ravalson ry Zoléance ny rehetrarehetra miasa mafy rehefa avy tany amin'ny boribory tany fahatelo ho resantsika koa rehefa aveo satria ny social nataony député Feno teny amin'ity boribory tany fahatelo ty rehefa aveo député Todsoa tonga de resaka ny zavatra natao aloha ngamana tamin'ny herintsika nijery Messi gasy teto député Messi tamin'ny teny synthétique teny any akaiky ny lalana ny RN4 tany sy manodidididina teto fa zao ndray moa zany mety efa niova ndray ny activité zany dahoara fiofanana ny natao dahoara député Todsoa nisy za moa ny fiofanana zay natao tamin'ny herinandro teo ho alefatsika ngamba io zay fanofanana jeune team amanjatony maro za moa ny rahana tamin'ny flo Ravalomanana ary akasarana mananokana ny flo Marc Ravalomanana zay name fatokisana ny tenako zany ka nampanofana reo tanora solotena ny jeune team ny faritra Analamanga rehetra zany nanao an'izay fanofanan'izay hoe inona natao hoe politika inona zany hoe mpitantana politika zany inona natao hoe fitondrana ny firenena ary manahoana inona ny communication politique zay tokony ataony inona zany hoe mitarika zany hoe leadership zany leadership politika ary ahoana ny zany hoe fahefana ahoana ny fomba azahoana ny fahefana ary efa azo le izy de ahoana ny fomba anatsarana ny faripenana ny vahoaka sy ny firenena ohatr'izay zany ny zavatra nazavaina teo fanera relina de rina ny olona io zao zay sy flora valamana zany tondra taratasy stylo misy nanoratra ny ankizy maro be tao zay sy flora valamana io zany ny fandimby nampanome ny fanofanana zany ny tanora ary zay hitantsika fa tena velom-boly tokoa zany tamin'izay fanofanana zay natao an'ireo mpitarika ny tanora team eto Analamanga ary voasana daholo zany ny solotena daholo ny distrika valo eto Analamanga ny any amin'ny faritra zany efa nisy no natao fa dia isy koa zany fanomanana ny any amin'ny faritra faniry na zany ny solotena ny tanora faritra no rehefa ty na izay mivantana mihitsy zany no makany midina makany amin'ny faritra efa misy ny fandaminana fa de ho hitantsika eo zany satria be nareo mangataka zany fanofanana ary zay mahafa ny atoko team zany zay hoe manome fanabeazana ara politique zay zany na ny atao hoe éducation politique zay zany de anisany zava-dehibe ary zay no mahatokony atoko nge
manana vina, manana projet de société ary manana ny foto-kevitra na ny idéologie tena mazava hitorana ny firenena ary manana tanjona zany a zay atao anatin'le izy reny zany de efa ny mpiovana zany zay fanabeazana ara-politika zay koa zany a de tokony anana ny mpitarika politika rehetra ary ny parti politika zany ny toko politika zany a de tokony anabe ny mpikambana rehetra zay misy ao aminy ary le mpikambana rehetra zay misy indray a dia manabe zany a ny fiarahamonina zay misy ao anatin'ny fokotany na commune io na district io zany a amin'ny akapobeany io zany tena anisan'ny zava-dehibe fanira am'izao ny fanofanana zay dia ohatrin'ny olona miatrika ny hoaviny ary ny hoavin'ny firenena de ireo tanora reo ka zany ka zay mahatonga ny flora valombalana zany a sy izay mpiara-miasa aminy tena hoe manao mihitsy zany a imasona mihitsy zany ny tanora am'izao fotoana zao zany a mba ho lasa lavitra mba halala ahay ary avita zany a mamakafaka ny zava-misy ary mampandroso ny fiarahamonina sy ny firenena zay misy ao aminy. Mikasika izay indrindra dia betsaka moa ny someso voaraintsika sy ny afatra samy hafa ihany koa ary ny antso atarby satria misy tamin'ireo tanora maro no narean'izy fa noho ny toetrandro ihany koa noho ny toerana ihany koa zay tsy hafana hoe tena napiditra maro be zany satria manjato ny tany amin'ny enjato tany hoany isika no tonga teny amin'ny Kizebelera tamin'ny sabotsy teo dia homena sombonytsika eo amin'ny minitra 5 eo ny fiofanana zay nataony député Todso zay afaka mandray aloha zany de mba mandray kely araky ny tandrifintsika raha ny fiofanana tao de teo amin'ny 30 minitra mahery be teo ary de anarahana fanontaniana zany rehefa aveo avy any amin'ireo tanora navitrika ny tanora nametraka fanontaniana satria maromaro betsaka izy ireo no nametraka fanontaniana de noezahana ny valiana isan'isany zany fa andefa sombonytsika eo amin'ny minitra 5 eo zany zay fanana ho an'ny tanora zay sy mba ahafahan'ny tanora mandray andraikitra ihany koa zany amin'ny tandrify azy amin'ny raharam-pirenena. Ndao Arafaly. Inona moa zany fanabeazana ara-politika zany? Izany isany tena zava-dehibe indrindra raha hiditra amina sehatra politika tsika satria ny éducation politique na fanabeazana politika dia fahafantarantsika bebe kokoa ny raha politika sy ny rafitra politika sy ny fisotrana raha-pirenena amin'ny akapobeany. Zany hoe tsy maintsy biasina zany ny olona ara-politika ahafahany mamakafaka sy malala ny zava-misy ao anatina fiarahamonina sy ny firenena. Zany hoe ny fanabeazana ara-politika zany dia fampandraisana andraikitra ho antsika tsirairay avy amin'ny sehatra politika ohatra ho avy zao ny fifidianana de manana anjara isika malala bebe koa ny zava-misy amin'ny lisy-pifidianana sy raha makasika ny fifidianana rehetra dia tokony ho tompona andraikitra daholy ny olom-pirenena rehetra zany malala ny zava-misy sy ny zavatra tsy tokony atao sy ny zavatra tokony atao. Amin'izay fanabeazana ara-politika zay dia tsy maintsy mijery ny atao hoe serasera amin'ny sehatra politika na ny atao hoe communication politique. Ny communication dia isan'ny zava-dehibe indrindra na ao amin'ny lafina orinasa io na antoko politika io na fivavahana io na ny administration io dia zava-dehibe zany. Ny communication tsy voatery hoe miteny ihany tsika fa na mijoro na mijery ny maso na ny tanantsika miatsika dia efa communication zany dia efa fantatra hoe zao zany ny comportement ty olony ty zao ty olony ty resahana sy teneny ao am-pony sy ao an-tsainy. Zay ma-leader zany ma-leader ny leader fa tsy vitany hoe vava fotsiny zany na fietsika ny atao hoe communication. Manarak'izay dia resaka politika rehefa zay ny serasera dia ho fitingiko manokana zany resaka politika satria éducation politique resahantsika communication politique. Ny politika zany dia zava-dehibe. Ny politika dia misy karazany roa ny atao hoe politika. Ny voalohany dia misy amin'ny teny anglisy izy dia mazava be mihitsy, misy atao hoe policy dia misy atao hoe politics. Ny policy zany dia politika ara-piariana, zany hoe fitambarana fepetra sy laran-kevitra azahoana mandrafitra programa sy tetikasa. Ity zany le hoe projet de société, zany hoe misy
stratégie de développement ataonao zany ao, misy tetikasa ho ataonao zany ao, zay le hoe policy. Fa ny politika zany a raha jerena dia politika azahoana ny fahefana hitantanana ny firenena. Zany hoe le politika sy ty zany a dia olona anatina parti politika izy, dia mitady fahefana izy, dia ny fahefanana zay tadiavany dia mandresy lahatra ny olona izy amin'ny alalan'ny fifidianana. Ka rehefa lala izy dia manatanteraka an'le atao hoe policy. Le policy io zany a dia io le hoe projet de société. Ny team zao dia efa manana an'izay mazava tsara mihitsy. Ny projet de société zany dia misy projet de société raha lafiny toe-karena, sosialy, fanabeazana, fahasalamana, énergie, mine, lalana. Ka ny olona hitondra zany dia tokony manana notion zany hoe science politique zany a sy ny sociologie politique, ahafahana mieritreritra zany hoe inona natao hoe science de l'état, inona science du pouvoir, dia mandinika izy a sy mamakafaka ary tena hoe inona zavatra tokony atao zany a anitsina ny fitondrana eto Madagasikara, ary inona ny état tokony apetraka eto Madagasikara, état unitaire ve sa état fédéral ve sa état décentralisé ve a. Dia zay zany anisan'ny asan'ny sociologue politika na hoe nanao science politique. Ny anaran'ireny olona nanao science politique reny zany a, ny anarany dia atao hoe politologue. Zany hoe mandinika zany a ny rafitra na politika eo amin'ny tany sy ny firenena. Ny politicien dia olona anatina parti politika ary mitady fahefana izy mba anatanterahana le projet de société any. Ary farany ny atao hoe politikara, samihafa mihitsy zany leo a. Ny politikara dia olona opportuniste, mitady seza fotsiny izy dia mitady fahefana nefa tsy compétent akory, ary olona tsy niaina tao anatin'izay hoe parti politique. Ya, tena mazava raha ny tena izy zany a ho an'ny tanora ny ainan'le izy teny miaraka amin'ny taratasy izy telo ohatra n'izao ataoko zao mihitsy manoratra, ary lina de tsy ampy le minitra 30 mahery nitondran'ny député Todjoa fa mitena nina ataontsika iny fa lava de lava le izy a. Ary raha ny filaharan'ny tanora nametraka fanontaniana zany hoe tsy maintsy nygerena ihany a ny fotoana rehetra, fa député Todjoa ny tanora nitondrana an'iny fa rehefa miaino an'iny a eto izy hoe tena ho an'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy iny a fiofanana zay nataonao iny. Ya, iny moa zany dia sationana amin'ny fanofanana io ny fanira zay tena lina ny olona. Raha iazavainy reny a tena hoe ora maro mihitsy a ary kay 200 page, fa itsika moa zany dia zay le hoe TFM teny fosy mazava atao tena hoe fony izy fa tena hoe tsapan'ny tanora miaraka amin'ny ohatra zany a dia mazava ny olona reny. Ary lina de lina ny tanora ary tsy ny tanora ihany fa vovity ny faniry a dia betabe na ny zokiolona na ny vehivavy na fikambanana maro zany a no nangataka zay fifanana zay zany a mba hoe ho fatany tsara zany hoe éducation politique sy ary tsy ny tanora ihany ny tokony alalan'ireny zany a fa ny olona rehetrarehetra na izy na iza zany a ao anatina firenena anankiray dia tokony ahay zany hoe inona tena atao hoe politika, satria miainga amin'ny politika daholo inge ny fampandrosoana zay le hoe développement politika daholo. Ny développement politika avy eo a no mibaiko ny développement économique sy ny développement social, ary zay tsy maintsy amehezana le atao hoe politique zay zany aloha. Fa beta be kosa ny tsy malala mampifangaro le politika amin'ny akapobeany, fa io zany a dia tokony voafehy io, dia tokony ay io a dia hay no mampiatra azy. Tokony olona tena hoe professionnel miaina ao anatin'izany parti politique zay zany tokony anao an'le politika. Ary ny comportement ny olona hoe tena hoe manao an'le politika zany a dia tokony olona tena hoe mahay ianao, nianatra ianao, olona tia tanindrazana ianao ary manana ny expérience politika ianao dingana maro, nefa no saninao zany a tao anatin'ny fotoana fohy na fotoana maro. Fa eto amintsika inge faniry olona tsy nanana expérience politika tary tonga dia ataonao ministra, député, ataonao zao andraikitra rehetra zao, olona tena hoe zara fa nianatra tsy mahay akory zany hoe notion na sociologie politique na science politique zany no ataonao mena anjara briky, anjara andraikitra eo anatina firenena zany, dia manaonao foana ange olona tsy nianatra zany hoe administration publique zany
no mahazo an'le fahefana dia lasa manao foana zany a le olona ao anatin'le izy le narana teo koa moa zany a zany hoe leadership politique zany hoe inony zany ianao zany a dia rehefa anatin'le izy ianao rehefa miainatsara anatin'le politika ianao mahay mitarika olona ianao mahay manentana olona ianao mahay manoro ny olona ny zavatra zay tokony ataony ianao na lafy ny fanabeazana io na fambolena io na fiompiana io na resaka angovo io na renakibony tany io na inona io dia ianao zany no mitarika ao anatin'izay ary ianao zany a alohan'ny tentanao olona dia tokony resy lahatra aloha anao amin'ny tenanao hoe tena hoe tsapanao ny olana ny vahoaka tsy tsapanao ny olan'ny fiarahamonina dia izay ianao vao afaka atao hoe hopitarika fa rasapitary bato vilambavy ianao rehefa tsy hainao kory hoe inona moa no igamam-bolo vary impiry miakatra ny vary aiza dia hoe isako no taona ave miakatra ny vary mezan'ny olona ianao tokony mahafezy zavatra maro zany ianao vao tokony hiditra amin'izany hoe anao an'izany hoe leadership politique zany vao hoe hitondra ny fiarahamonina sy ny firenena ka eto zany dia manao saotsy miteny moana tao hoe tokony zarana nyreny dahony ny olona rehetra amparetrera zany no tenako fafaniry mamem-poana no ampampianarako ny olona rehetra na ao anatina ny atoko timy io na ny atoko afo io na miantso ary ny atoko TGV na ny amapara tsy maninona tonga omeko ampitiavana satria samy malagasy tsika afahantsika mifanabe afahantsika mifanitsy satria zanaka raha manana daholo reo tanoro reo ary isika rehetra koa inge isika malagasy no monina eto dia tsika no tokony ifanoro ifananatra nge eto amin'ity tany sy ny fireneny ity raha va zany no tsika eto ampianatra tsika tsy hainy akory ny zava-misy eto tsy hainy ny filan'ny olona tsy hainy le hoe inona ny besoin ny aspiration-ny olona ary tsika mahay eto ary ny vazaha zany tsy mahay no tsika ka izay zany dia ny tenako dia vonina ifampizary io na misaranganiza na misaranganiza efa fiangonana maro moa zany faniry koa zany no nangataka sy fikikavana maro nefa nataon'ny tenako zany fanofanana maro akoatra mampampianatra mpikaroka eny amin'ny université amin'ny tena moa zany dia rehefa nazo mamaim-poana ny tena dia mizara mamaim-poana na miresaka vaisana io na fahalalana io faniry na ny fitaovana io na vola mankarena zay no men'Andriamanitra io dia ny tenanay ikamenakavy dia efa nisy ajaina tamin'izany ary efa voataizany ray aman-drenay zay anampy olona anaso olona amin'ny lafiny maro makatsitraka député Totsoa amin'izay faneho-kevitra izay avy atrantsika dia resaka efa natsidiko teo ihany amin'ny hoe ny fisin'ny fanjakana eo anatrehana vona mandalo amin'ny firenena tahaka izao 5,000 sy 5,000 ny trabony eto Madagasikara ary 5,30 zany no fitambarany namon'ny eny sy ny tsy hita popoka amin'ny fandalovan'ny Senizao teny efa zava-doza zany eo amin'ny loza voajanahary amin'izao fotoan'izao nefa dia tsy ahitana ary tsy mahatazana ianao tompona ndraiky mpanjakana na reo solombavam-baoaka miara-dia amin'ny fitondrana raha tsy hitanao na reo gouverneur raha gouverneur Mamé Dimarivo Ariary no tazanao ny tambazotra sosialy fa hoe re tena tompona ndraiky trenivon'ny faritra dia tsy ahitana izany firy ary ny indrindrandrindra le mpikambana eo anivon'ny gouvernement manana asa manara-maso nefa ny mpanatanteraka ny solombavam-baoaka zay nataon'ny prime ministre Tsinitsina l'izy ny amin'ny hoe mpanonga-panjakana reo mpanakorotany reo fa ny filohan'ny repoblika ny tokony tsara ohatran'izany ny fomba fiteny ny prime ministre amin'ny andraikitry ny anteny meram-pirenena ny fanjakana nefa dia miteny ary nampiasain'ny fanjakana mihitsy le moa tamin'ny heritaona hoe mampiavaka an'ity fanjakana ity ozy le ministre zay dia hoe misy mihitsy le présence de l'État amin'ny sehatra rehetrarehetra dia zao zany tsika mahita député Totsoa Andriamampandry tohatra miady rery le vahoaka manao ny ainy tsy ho zavatra miala loza ary mitady ny anina rapaka ao anatin'izao fahavaratra sy fandalovan'ny rivodoza izao iny ty présence de l'État ty misy sa tsy misy député Totsoa sady akoatra mahasolombavam-baoaka anao mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka no mpahay fiarahamonina ihany koa mpandalina fiarahamonina no mpahay ara-toekarena marina misy zany faniry satria tena hoe lasa trabony irery miravoravo tanana salamy tsy misy fanjakana mia ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ary io nke tsy zao amin'ny fisian'ny rivodozy zao ihany faniry hatramin'izay na fanjakana na mpitondra zany izao fitondrana izao dia tsy mba mijery mihitsy zany hoe marary ny vahoaka marary ny olona zany ny mpitondra amin'izao fotoan'izao tsisy mihitsy zany hoe fifampikasohana ny mpitondra
ny mpitondra resahako eto dia ny mpitondra mpanatanteraka satria ny mpitondra mpanatanteraka zany dia hatramin'ny filoam-pirenena sy ny premier ministre sy membre ny gouvernement sy ireo rantsana maro samihafa sahala amin'ny chef de région na ny gouverneur moa zany no atao anarany ao anatin'izay tsy hitanao mihitsy reo bentanàna ohatra raha eto Antananarivo renivohitra tsy hitanao mihitsy zany bentanàna zany mitroboka anaty fotaka anaty tsikafina amin'izao rano mahazo ny vahoaka zao fa de tena hoe eny ambony braona izy ny fakoko zay ireo zao zavatra zao zany dia vao maika zany mampi elanelana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra lasa mangahainy ny vahoaka tadidio fa ny vahoaka nge mandohetra ny etra alohan'ny vahoaka reny nge ny tokony anaovana ny fotodrafitrasa maro samihafa raha mitrery so tsika ny tanimbary maro isan-karazany ny tany ambolin'ny olona am'izao tena dibo-drano nge ny kanala fivoahan'ny rano sy ny fidiran'ny rano mahina raha atao ny barazy efa ela nanao antsoantso zany ny tenako amasolombahoaka ny tenako teo anatrehan'ny membre ny gouvernement tsy mba jerevana zany ny fivezivezen'ny rano ny fidiran'ny rano ny kanala maro samihafa tsy aitsiny na daholo zao zany ke anjarany fahefana mpanatanteraka anjaran'ny gouvernement zany anjaran'ny filoam-pirenena no manery ny gouvernement anao an'izany ny gouverneur ny chef de région tsy mba mity ny fotony ny ministre ny premier ministre tsy mity ny fotony amin'izao fotoana zao ny vahoaka betsaka zao ny trabona ny trano ny rotana betsaka ny akoho amam-boron'ny olona de aiza zany le présence tenenao anatin'le izy tokony mientina ifotony ny mpitondra mijery ny zava-misy ary tsy vitany hoe midy ny fotony ihany fa mitondra ny anjara brikiny anampiana ny vahoaka misy budget natokana an'izany nge any amin'ny ministera sy voakasika eo koa ny BNGRC ary io efa nyteneniko teto hoe tamin'ny heriny rehefa tranga cyclone tahaka izao dia tsy maintsy jerevanao olo ny hoe inona ny fipetra raisina mialo mandritrina ary ny ao ariana fa reto amintsika raha misy zavatra dia tanjametaka daholy manao lalana ianao 2 andro 3 andro herinandro ray volana dia simba le izy vo avy ny orana satria nahoana le zavatra atao zany dia zavatra tefo maika tsy manaraka ny norme zay arahana jerenge zay lalana vita zao zay mba natao tamin'izao fitondrana zao nefa volam-bahoaka reny volam-panjakana misy koa volan'ny mpiara-ramibonataka zay atao ka voatsika ny mandraidraikitra an'le izy dia ny commission any am-paoson-draharaha no betsaka fa ny lalana dia tsy mba jerevana mihitsy zany fotodrafitrasa zany jerenge ny lalana nataon'ny floravalomanana tamin'izy nitondra hatramin'izao zay lalana zay nataony faniry dia mbola beta be mbola andehanana ary mbola tsara satria nanaraka ny norme ny lalana zay nataony ary nisy ny entretien fa amin'izao koa vao vita ny lalana dia avereo tsisy mihitsy zany entretien zany raha zay eny Ambohimanarina zao dia efa betsaka ny efa miteny raha manao lalana dia mba ataovy tsara lalana bodivoly kely sy maro isan-karazany iny lalana miakatra eo an-dramena efa firy taona zay efa nanao antso avy tamin'ny ministera voakasika ny région ny commune miakatra eo amin'ny Andramezaka ianao amin'ny fanambinana faniry dia mahazo an'iny Ambatolampy iny eo amin'ny fako sy ny karazany asa mpanatateraka ange zany asana gouvernement asana ministera ny travaux publics zany asan'ny faritra zany asana commune urbaine Antananarivo zany lalana eny Ambohimanarina zay lalana tena hoe ivezivezen'ny olona goaka tahaka n'inona ny olona simba ny tomobilin'ny olona mandeha tongotra ny olona ny kiraran'ny olona manitsaka rano atraizany ny fotaka tena efa tsarariny tsony zany ny kanalina tsy misy jerevana zany ao anatin'izany manao antsoavo mba jereva tena mijaly le olona eny Ambohimanarina amin'ny lalana ary tsy Ambohimanarina fa eto Antananarivo renivohitra zay capitale Madagasikara eto tena be olona indrindra dia ahoana moa ny nonao hoe eto Antananarivo ary renivohitra Madagasikara tsy jerevan'ny mpitondra maika fa any amin'ny faritra
zay misy am'izao fotoana zao zay nanaovan'ny cyclone rehetra potika daholo ny tetezana faniry iny amin'ny faritra tsoiny voaviana hoe natao le izy rodana sady vao tonga ny rivo-doza de mampanaelo ny fiaran'olona simba potika zao hain'ny olona firy ny efanafoy noho ny tsy fandraisana andraikitra zany a natao ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ary eto faniry dia miara ory miombina alahelo am'ireny namany reny a am'ireny vahoaka zay ianodimandry reny tena vaky ny fo ary misy koa reo kamaratra sy tsy tapopoka am'izao fotoana zao miara-miombina alahelo aminareo ny tenanay eto amin'ny miara-manonja areo ihany koa reo olona zay tena mbola miady mafy mihitsy zao amin'ny fanarenana ny simba fa tsisy mihitsy nge inona mafanjakana ny fanjakana mampitondra ny mpitondra efa nazavaiko teto fa ny vahoaka nge mandoa ny karamanareo ary tady teo fa isaky mividy zavatra ny vahoaka nge de misy etra aloha misy etra misy TVA 20% nge raha mividy vary ianao na mofo topay ianao na saribôna na pepenao na iny ianao misy 20% nge ny vola alohantsika de efa misy 20% ny kitapo-bola mpanjakana de iny sady anakarama ny volan'ny mpitondra no anaovana foto-drafitrasa nge ho atsika vahoaka fa tsisy zavatra mipetraka mihitsy zany ao anatin'izay inona ny any amin'ny firenena mandroso faniry de mipetrapetraka mihitsy ny etra aloha de efa hita mazava tsara hoe ty vola alohanao ty na hitra trano ty na etra raina amin'ny tômôbiliny ty na ny patanty ty na ny zavatra vidinao de efa mazava hoe ty etra alohanao ty de anaovana ny laranatsy anaovana ny hôpitaly atsy anaovana ny ekôly atsy de mazoto ny olona mandoetra fa eto amintsika zany a tenenan'olona ndoetra ary tsy vita an'izany any fa midangana ny etra aloha ary mbola tsy vita an'izany any fa foronina daona zao karazany etra rehetrarehetra zao eto a Madagasikara mba azahoam-bola nefa tsy hita zay foto-drafitrasa atao ho an'ny vahoaka ary misy foto-drafitrasa atao ary dia foto-drafitrasa tsy miteraka any amin'ny famokarana no atao ho an'ny vahoaka malagasy fa zavatra tandrametaka foto-drafitrasa tefo maika no atao ho an'ny fiarahamonina sy ho an'ny vahoaka zay nge mahatonga ny vahoaka tesitra amin'izao fotoana zao zay mahatonga ny vahoaka malahelo ary tsy mahagaga ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao raha mirohatra tsy tananao tsony nge ny vahoaka jerefa vahoaka ny faritra na tany Degosy zay nalehan'ny Flora Valomanana na tany Tamatavy io na tany Fianaratsoa io na tany Toliary io na zay teo aza ny miaramila sy ny zandary sy ny pôlisy hoe tsy mazoto anareo zany dia tsy tananao tsony nge ny olona de mijery fotsiny ny mpitanjo ny filaminana tsisy maresy herim-bahoaka zany ary ho avy io raha zao mbola fidim-piainana tena miakatra zao no mitoy zao ny routine nationale tapaka daholy tsy mandeha daholy ny taxi brosy am'izao karaha zao fikatsohana ara toe-kareny zao zany mbola misy miampy mivitangany vidim-piainana ny tsy fandripalemana ny solika jereo ny asa maritra tsy misy dia tsy maintsy isy zay atao hoe fipoahana ara-tsosialy sy izay ny hoe explosion sociale ary tsy mahagaga za faniry tena tsy gaga raha mivondrona daholo zao ny fikambanana maro eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana zao na ny mpaninao politika io na ny société civile io na ny fiangonana io na izy io de mivondrona tao anatin'izay ary tsy napozona miaraka daholo ary zao de tena hoe malitsika zao de nisy fikambanana ny joro zay ankasitrahana ny fijoroana zay miteny ny zavatra tsy mety ary eto dia mampitandrina ihany koa ny mpitondra ny namanay sy olom-bavam-boaka na ny namanay mpanao politika tompoko aza enjehanareo satria maly tamin'ny afaky maly misy namanay dia tonga ny gendarme any an-tranony reo sy olom-bavam-boaka zay namana nampiara-mitolona dia davina osamborona rehefa tsy mitovy ve ny hevitra de zany ve nataonareo vao maka zany atezitra ny olona rehetrarehetra fa tsy mahazaka demokrasia ve nareo
ka matao mivondrovodrona daholo amin'izay zao ny fikambanana maro samihafa de efa fantatry reo olona reo fa tena hoe tsy mandeha amin'izay lohany intsony a ny firenena de jerevin-kiny ny olona na ny olona nanoa anareo taloha zao efa hita daholy a manohitra anareo daholy amin'izao fotoana zao tsy hitako tsony zao isa sisa no tsy manohitra anareo saminareo zao miady ary midina nandalambe midina dalambe jerevo reny député IRD tany Tsiro mandidy reny sy ny ben'ny tanàna miady amina gouverneur ministra sy ny député ministra samy ministra jereva tany Miaronarivo reny zay nampetrahany gouverneur amin'ny tenany am'le député any amin'ny Miaronarivo fa fambaraka reny miady an-trano ary zay koa nanaovako antso ho atsika mpanohatra rehetra ny mpitondra arty efa tena tsy hita zay anaovana azy mamenatra manongo tena sady miady an-trano a no mampijaly ny vahoaka manondrana ny arena rehetra ny volamena maro isan-karazany ary tena hoe tena tsy tahotra tsenatra zay le fiadivana amin'ny vahoaka manao antso atsika mpanohatra rehetra na iza aloha koa tsy ao amintsika izany fanenjehana sy fanirikiliana zany efa tsy zantsony zao tokony avondrotsika ny hery na izy na iza na amin'ny akavia izy na amin'ny akavanana izy na teo mampivoana izy na iza aloha tsy sika samytsika ndray ny fanipakakarina tompoko efa fantatra kely hoe iza no fahavalo pirenena amin'izao fotoana zao iza no mampijaly vahoaka de tokony hitodika any daholo tsika fa tsy sanatria itsika samytsika ndray no ifamingana sy fanaratsy ary zay zany le pratika politika mila miova eto Madagasikara na amin'ny mpitondra io a na amintsika manohatra zay anaovako antso avo ho atsika rehetra na iza aloha tsy amintsika mpanohatra nisy zay fingafingana sy fanaratsiany zay rehefa misy fikambanana maro na mpano politika na société civile mpamijoro izy dia tokony hitovy saintsika hitovy firia-kevitra ao anatin'izay zay zany a mila amboarina zay fomba toetsaintsika zay le pratika politika ary zay naovako politika faniry mba hoe isy fanovana eto amin'ity firenenty amin'ny fanaovana politika ary zay no etivako mafy mihitsy ho atsika mpanao politika ho anareo mpitondra dia mivako anareo amin'le zay le fomba fijery ara-politika zay tsy hoe tsy mitovy hevitra akory de enjehana le olona de kadraina le olona de raha orana le olona zay foana ve samy malagasy nketsika ny hevitra tompoko ny miady fa ny olona samy malagasy sika de tokony ifanaty sika fa ny hevitra terabary fa tsy zay kosa aloha no tokony ifanenjehana sy famonoana ary zay zany mbola hoe anomezako tsiny ny tamin'iny 26 janoary iny tamin'ny 2009 faniry mampanery ny zavatra tahaka ireny latsinainy mainty lundi noir osika na alatsinainy mainty zavatra tahaka ireny ve no eritreretintsika ho atao ndray eto amin'ity firenenty za faniry de hiampanabe hiampampianatra za dia manaja ny alternance démocratique ary manabe vahoaka aho ary hoe amiko dia fifidianana ihany no tokony atao ka raha fifidianana kosa nefa no tokony atao aza sina tsony ny alabato eto amin'ity tany sy ny firenenty fa aleo andray anjara mavitrika daholo ny tsiraray avy na ny MCNI io na ny ACC io na ny fomba fiasa io de raha vao daholo aloha reo de asio fomba fiasa vaovao de alao mba andray anjara ao daholy ny hery velona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena lalao madio natao tsisy mangataka aminareo zavatra fa kokoatran'izany ngeto fa raha tsy sanatrizy zay ny misy de hoe zay ho sanatrizy zany ve ny verina eto amin'ity tany sy ny firenena ty amin'izao fotoana zao nge raha mbola zao nge no mitoy tena hitrotra ny vahoaka ary mampanahy hitrotra ny vahoaka ary mampanahy mafana be mihitsy zao ny toetra raha politika amin'izao fotoana zao mampanahy le izy ary io tsy andro-pitarika zany tsony ny vahoaka ary efa vahoaka no mandeha zany tsisy maresy herim-bahoaka zany ka amiko zany dia mampisaina ny mpitondra amin'izao fotoana zao hoe matonge misy grevy atsy
aro efa miteny tao zany ny olona rehetrarehetra io na ny mpitatitra io no amin'ny resaka taxi abrosy io na manao ny régional io na aizy io ny syndicat maro isan-karazany io ny vahoaka rehetra io ny fikambanana maro ny mpanao politika matoa efa mitaraina sy malahelo ary tezitra ny olona rehetra dia tokony efa tonga saina ary anova ny famindra ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Maro rehefa kely sisy ianareo eo tsy zavatra antenenanareo fanangatahana aminareo dia hoe ovay le famindra amboary ity seny ity le ACC raha volo io ary ny fifidianana tsy maintsy midemerdy ianareo anovana ny fifidianana ao anatin'ny voasoratra tsara io anatina lalam-panorenana e. Ny fifidianana dia tsy maintsy atao amin'ity taon'ity ary ny aretazy ny lisy ny lisy fifidianana farany aretazy définitive amin'ny 10 juin 2023 ka raha vita nkika zay amin'ny tonga dia volana juillet tsika afaka manao décret fiantsonan'ny vahoaka e de des électeurs de convocation des convocation ny mpifidy de juin juillet ou septembre aza atao volana septembre tsara ke zany ny fifidianana e ary voasotra tsara nke ao anaty lalàna faniry fa ny maintany no azo anaovana ny fifidianana eto Madagasikara. Ny maintany zany ke dia volana Mai ka hatramin'ny faran'ny 30 septembre ka farafatarana zany amin'ny 30 septembre no atao ny fifidianana eto Madagasikara. Fa ina moa no endrasana fifidianana amin'ny volana novembre sy décembre satria hoe tonga ny cyclone sy ny rivo-doza dia nareo manana moyen amina hélicoptère maro sy ny karazany dia afana manidika ny candidat zay tsy manana ara-bola izy tsy mety zany. Ary zay ke no angatahan'ny fiarahamon'ny pirenena sy ny mpanao politika sy ny fiangonana eto Madagasikara e hoe ataovy mitovy daholo ny lalam-pifidianana rehetrarehetra. Ny moyen rehetra no naovana campagne électorale zay nke no hoe ovaina sanasana ny fiasan'ny CENI e zay nke no angatahana amintsika e fa tsy ny sasany amin'ny milliard millions d'euros ny sasany ohatrinina fotsiny mba atao mitovy zo zany ny candidat rehetra eto Madagasikara zany taolo nke ny ikany ivelany e ka eto zany dia manao antsoavo ho an'ny olom-pirenena rehetra mba ho tonga saina amin'izany ka zavatra zany ary manao antsoavo antsika mbola misy efatrandro tsika amin'ny raika amin'ny telopolo ny volana janoary ny farany fisoratana anarana tokony soratra anarana daholo isika rehetra tao amin'ny havana ny namana fa io tsy maintsy isy ny fifidianana amin'ity taona ity ary voasoratra ny lalam-panorenana zany voasoratra ny lalàna zany tsisy fifidianana embry zany eto fa ny lalam-panorenana no tsy maintsy ajaina ary efa miombika hevitra amin'izany daholo ny mpiara-miombonantoka rehetra sy ny hery velona rehetra izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena misaotra ny FFKM faniry isika ao anatin'ilay izay nanao fanambarana ihany koa izy fa anara-maso akaiky ny fifidianana izay misy eo ihany koa ny ONG sy ny fikambanana maro izay anara-maso ny fifidianana eo koa tsika olom-pirenena rehetra izay tokony anara-maso akaiky hatrany amin'ny bureau de vote ka hatramin'ny fanatirana amin'ireny amin'ny dingana maro samihafa dia tokony anara-maso tsika ao anatin'izay ary zay zany zay fandraisana ndraikitra zay nomenantsika tsirairefa ary zay no nisany fanafanana nomena ny tanora faniry teny abelera ary nomena ny vahoaka malagasy zay le hoe fandraisana ndraikitra zay amin'ny safiditsika sy amin'ny zotsika eo amin'ny fiarahamonina ny fanaovana ny filatsahana ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana dia efa fandraisana ndraikitra zany ny fanaraha-maso amin'ny fifidianana dia fandraisana ndraikitra ke zany éducation politique zany ny fanampianao ny mpiarabelona aminao ny fiarahamonina aminao dia fandraisana ndraikitra zany ary zay zany no takina amintsika vahoaka amin'izao fotoana izao hoe raha miaraka mandray ndraikitra daholo isika vahoaka malagasy rehetra dia na eritreritra doublon na triplon eo ary eo dia tsy afaka anao an'izay izy rehefa samy mandray ndraikitra isika ao anatin'izany. Ka zao fotoana izao zany faniry dia fotoana ho fanentanana ary fotoana fampianarana ny vahoaka mba ahiratra tamin'izay tsika satria jerevo
fara ny zelany io de afaka 10 taona ndraiky zao amin'ny mambolana sisa ka zao tandremo ny safiditsika ary io itsika tsy tokony voafidy tsony amin'ny zavatra na amina t-shirt io na amina menaka io na amina vary io zay le fomba fisaina tsy tiaka zay zany rehefa vahoaka malagasy tokony miova daholo zany tsika tokony miova ny toetrantsika ao anatin'izay fa tsy rehabirehibe ntsika raha misy manolotra antsika de raiso fa tadiova raha menantsika reny volam-bahoaka ihany reny ary le zavatra omenantsika inge 3 andro herinandro ihany de lany de ahoana le hoavitsika ndray zany ao anatina 5 taona manaraka ka tsika tsy tokony voavidy zany tsontsika raha misy vola daratompo eo na 10 000 ariary na 20 000 ariary na mentsika raiso reny fa tsika manana nisy safiditsika misy olona eto zay efa nanavitra n'ity fireneny ity zay nampahiratra n'ity fireneny ity misy olona eto zay tia tanindrazana misy olona eto manana ny kitrakevana sy ny fahaizana amampahalalany vonona anavitra n'ity Madagasikara ity ary fatatsika ny olona zay efa nitondra tsika de tsika zany de tokony mahay mijery amin'izay tsika ary mahay miaro ny zoantsika ary tokony andray andraikitra amin'izay tsika manomboka androany teteroa tsika de apetrak'izay fa rehefa miara mirontsika miara mikambana itsika dia tsisy asan'ny devoly tsisy asan'ny ratsy zay ho tafiditra eo rehefa mirahintsika ary rehefa mifampitondra bavaka tsika ary rehefa mivondrontsika dia tsisy afaka androbaka zay zotsika sy ny safiditsika ao anatina fiarahamonina sy ny firenena koa dia hita ao dia manetana ary dia mirary soa ny mpanao politika rehetrarehetra ny fanoerana na izy na izy na fikambanana efa nijoro efa ela izy na toko politika efa nijoro efatra amin'ny ela izy asa zakivy fa toy zatrany ny fijoroantsika hatramin'ny farany ho ary eo izay ny vondrona voaingana dia makahiranareo koa maniry soa antsika ary tokony vondrona daholo isika hitovy saina hitovy fijery zany ho fanafotana ny firenena mazava tady voafitana tsara ary niodinany député Todsoa mihitsy ny lafim-piainana rehetra amin'ny akabeany sy ny raharaham-pirenena sy ny andraikitry ny fanjakana sy ny andraikitry ny olo-pirenena fa tonga de any amin'le TFM tsika député Todsoa satria io moa andrasan'ny evoaka fantatra zany ho an'ny mpanaraka anao le hoe tsotra foy sady mazava ao anatin'le fanazava-kevitra changement organisationnel zany na hoe fiovana drafitra zay indray no angataham-panazavana amin'ny député Todsoa anatin'le tsotra foy sady mazava le 10 minitra io zany inona moa ty changement organisationnel na fiovana ara-drafitra ity eny anivon'ireo rafitra samihafa na ara-panjakana na rafim-piarahamonina na eny anivon'ireo fitantanam-pikambanana samihafa ihany koa ny orinasa mazava ho azy député Todsoa. Ya ny changement organisationnel zany faniry de rehefa hijery an'izay tsika de anisan'ny tena zava-dehibe zany anatina organisation na orinasa io na i association io na i administration tonga de zavatra telo zany ny tsy maintsy atsaraina ao anatin'izay changement organisationnel zay ny voalohany dia ny structure na hoe ny rafitra ny faharoa de ny teknôlôjia ary ny fahatelo de ny personnel reo anankitelo reo zany tsy maintsy jerevana anatina changement organisationnel tsy maintsy atsaraina hiditra amin'le structure le rafitra ny structure zany dia tsy maintsy jerevanao atsarainao ny hoe taiza ny poste tsy de nandeha izany tsy nanao ny mission ny tsara ary aiza zany no lesoka na fay ahafahana manatsara n'le rafitra zany mba ho tsaratsara kokoa zany ny résultat azo anatina orinasa na administration de jerevanao zany poste par poste ny rôle sy ny mission le olona sy ny résultat zay tratrany zany tao anatin'izay dia tsy maintsy jerevanao tsara zany zay ahafahanao zany manatsara sy manova rafitra vaovao ao anatin'le organisation anankiray zay zany eo amin'le resaka hoe changement zany fanatsarana ny teknôlôjia zany hoe rehefa zay zany zay rehefa ny
teknôlôjia dia tsy maintsy jereva zany ny méthode sy ny outil zany hoe ny fitaovana zany a ho fanatsarana ao anatin'izay zany hoe tokony atsarainao zany a le fomba fiasa mba nisy herijika kokoa zany a ary mba hisy mba haingana kokoa zany ny prise de décision raisinao zany a rehefa atsarainao zany zay ka méthode sy outil zay zao de efa bebetsaka ny teknôlôjia zay mivoatra de tokony zany ianao manaraka an'ireny zany ny entreprise na ny administration zay fivoarany teknôlôjia zay de tokony manaraka izay fivoarany zay zany a ny ao anatina organisation de tokony afaka miatrika an'izay zany a ny mpiasa rehetra ny mpiara-miasa zany a de tokony miatrika an'izay mba hisy résultat tsara zany a le organisation mba ho performante tsara zany a le organisation anankiray ary ny farany dia tsy maintsy atsaraina ny personnel zany hoe tsy maintsy encouragena zareo ary tsy maintsy ovana ny sy atsaraina ny comportement na ny attitude ny mpiara-miasa rehetra ny mpiasa rehetra zany a mba hisy fanofanana ohatra zay azony misy renforcement de capacité raha tianao zany a hiatsara kokoa ny organisation zay misy ao aminao dia eo kosa ohatra ny ponctualité maro isan-karazany mba hoe tena hoe manaja ny asana izy tonga ara-potoana izy ary misy fanofanana homenazy ary efa misy fahatsarana zay service ray anankiray zay na direction anankiray ao anatina personnel dia tokony motivenao am'izay le mpiasa sy jerevanao le condition de travail zay misy ao anatiny fa rehefa hainao zany am'izay ny motiver an'le mpiasa na mi-encourager anazy na le condition de travail atsarainao dia tadidio fa tsy maintsy mezaka ho tsaratsara kokoa hatrany ny mpiara-miasa aminao zany a ary mitady hatrany izy zany a ny tsaratsara kokoa ary de miakatra ary betsaka zany a ny production zay azo na ny intérêt zay azo zany a ao anatin'izay entreprise na profit zany a de betsaka zany no azo rehefa tena hoe voentanao tsara reo collaborateur zay misy ao anatinao ka rehefa mipetraka tsara zay zavatra anankitelo zay faniry dia mitranga am'izay le fanovana sy le fanatsarana de reny no atao hoe changement social le changement social zay dia transformation structurelle zany hoe nisy changement de société zany hoe niovana nisy dynamisme zany nisy hoe nisy fahatsarana nisy hoe progrès technique ary nisy koa fahavononan'ny olona tsara zany a tao anatin'le fiarahamonina na orinasa anankiray ka rehefa voakitika zany reo anankitelo reo de zay no mitaraka zany zay hoe nisy fanatsarana ny mode de vie anao nisy fanatsarana ny le organisation nisy fanatsarana ny fomba fisainanao ary nisy fanatsarana mihitsy zany ny fiainanao mihitsy zany no nisy fahatsarana ary efa misy fahatsarana ny fiainanao dia miatsara koa ny faripaina ny ankonanao ka rehefa miatsara nke zay faniry dia miasa tsara daholo ny olona misy asa maharitra dia laza betsaka ny consommation zany dia mitombo arak'izay koa zany rehefa betsaka ny asa zany ny faniry ny taux de croissance eny ary de misaotra ny député Tontsoa am'izay changement organisationnel zay satria ilaina ny mahafantatra zany ny zavatra tokony atao rehefa mijery ny fiainana firenena de mila changement mihitsy zao satria na structure na ny olona miasa sy ny vokatra andrasana mankeny amin'ny lafiny sosialy de tena tsisy mandeha am'izay laony mihitsy ny am'izao fotoana zao de zany ilaitsika n'zany fiovana zany ho avy moa zany amin'ny fifidianana fa ny resaka changement sisisa andraikitra le fanjakany anao izy na tsy anao anjara an'izay fa ny zava-misy aloha efa nanao impiry ihany izy fa tsy tavavoaka angamba le leadership mivesa le tableau de bord nyteneninao tamin'ny herinandro mihitsy no tsy ao an-tanana zany sy tsy anana fa misaotra député Tontsoa de makasitraka tamin'ny ny vahinananao teto amin'ny fandarantsika ya dia makasitraka tsika rehetra misy kamantena fa isy changement de comportement tsika zay
manomboka amin'ny titaontea zay fiovatsika amina toetra io a ka na fisainana io a ary manomboka amin'ity fijerevantsika lisym-pifidianana sy fifidianana ho avy ity zany a no anovatsika pejy ho an'ny firenena ary anovotsika sady anova olona isika no anova fomba fiasantsika no anova systemetsika faniry rehefa tonga le filoham-pirenena vaovao mba atsara sy asoa ny malagasy koa dia mankairatsika vahoaka rehetra mirary soatsika rehetra ary itsika eto amin'ny miara-manonja isika eto amin'ny fafanoerana dia mijoro hatrany hiaro ny vahoaka ary hitondra hatrany ny anjara-birikintsika zany a na ara-toekarena io na ara-politika io na ara-tsosialy io zany a ho fanafotana ny firenetsika. Eny ary de hiditra indray aloha namana rina aloha zany alohan'ny idiran'ny iada amintsika de makasitraka député Tontsoa de mena tsodrano am'izay mety ho adidy amanandraikitra samihafa zany de ho avy indray rina misy karibavao samihafa hoentin'ny rina amintsika ao anatin'ny fandarina miara-manonja manandraikitra le fanjakana hanova anao zavatra tsara kanefa raha fijery azy zao efa sady tarany tsisy ninona azo antenaina itsony fa de hoe tanàla very sampy ty manova ny mety zay sisa ny azo atao de anovintsika tompoko révolution électorale aza matoritory miazaka zamy teto fokontany mandehana ny fokontany eto ny olona rehetrarehetra zay mbola tsy nisoratra anarana fa vonina am'izany tsika ary efa akaiky ty ho azo tsika ty fa ny fandraisana andraikitsika ao anatin'ny lisym-pifidianana aloha tena zava-dehibe mihitsy rina tsaron'ny olona tampoka ny tatsa zany ve no azona vola ny velany ihany sa ny tatsa maro anisa horokorokina indray ho rebirebena indray 534 millions de dollars zay ho le fofombola io nefa mbola tsy maintsy misy signature io a misy ratification io a de malandaliny procédure tsy ho am'ty taona ity zany fa zany hoe le fanjakana sy noeraoera moa efa diso fantatsika ndahoara rina eny ary isoratsika ny député Tontsoandry Mampandry nitondra fanazavana teo ihany koa namana Fanira Razafy Manantany mbola iketriketrika kely eo indray zany Fanira Razafy Manantany aloha andray namana Ada avy amin'ny FLM dia hiaraka amintsika eo izy ireo rehefa avy eo fa alohatsika resaka kely tontolon'ny fambolena tontolon'ny fambolena resana foana hoe ny maro anisan'ny malagasy dia tantsa mipetraka any ambany vohatra miaina amin'ny fambolena ny tanimbary ny loasa sy ny sisa ny vary zay resaka hoe fambolena amin'ny akapobeny de zao le izy tsy tokony ho tenitenenina fotsiny reny fa asehoy amin'ny alalan'ny asa miresaka ianao hoe fambolena ny tena zava-dehibe nefa ny tambarin'olona ry totofanao miresaka ianao hoe ny tontolo ambanivohatra ny tena zava-dehibe ny fandripahalemana ny ambanivohatra tsy karakarainao fa mitombo ny exode rural mitombo ny fialana any ambanivohatra mankaty amin'ny tanan-dehibe sy aty amin'ny toerana zay eritreretany reny olon'ireny hoe afahamvelona mivory any a Dakar revohitra Sénégal ny délégation veto Madagasikara tarihan'ny filoham-pirenena milazany aminy hoe ny fambolena ny tena zava-dehibe tena misy ny dossier izay noentina any zany ino io dossier io misy an'izany hoe pacte national sur l'alimentation et agriculture ny agriculture sy ny alimentation mantsy miaraka foana ireo mamboly ianao zany de mihinana fa misy ihany koa hoe mamboly de tsy mihinana fa ny tambary sy ny tamboly de fa lasa ny zala fa teny zany dia izany no entina ny Dakar tsy maninona ary zany nde ataontsika hoe tsy maninona mihitsy fa dossier ohatra ny dossier rehetrarehetra dia misy zany hoe 534 millions de dollars avy amin'ny BAD Banque Africaine de Développement sy ny FIDA ino zany FIDA zany Fonds international de développement agricole de reo zany laza hoe raha izany zany dossier amin'ny Madagasikara dia misy ny 534 millions de dollars avy aty amin'ny BAD sy ny FIDA zany mba hoentina mpandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fambolena izany fambolena dia eo koa ny resaka sakafo ny alimentation
zany ny any de mijery ianao zany hoe inona daholo zany a rehetrarehetra izany, inona ny zava-misy eto Madagasikara, inona no ny tenenina tany aloha. Anisan'ny tenenina zao ny hoe raha tao anatin'ity rezime ity zany tsika tsy hoe manentsika olona anao zany fa hevitra no entineto ary fanazavana no entineto. Zay miara-manonjay MBS Radio Mada zay, fanazava-kevitra sy zava-misy no entina sy fakafakaina ary samy manatsaina mitadidy daholo isika menakavy. Ny tenene ty fitondram-panjakana eto Madagasikara ty ny aminy hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra sy ireo mineraha niasa hatramin'izay ireo foana no iarahantsika miasa dia na 4 taona raha morona manafaniry na 10 taona na 20 na 30 na 40 na 50 na 80 taona tsy ho tafavoaka isika. Fa inona zany FIDA zany azafady indrindra. Ratsy amin'ny banky mondial amin'ny tontolon'ny fambolena ambanivory, fandrosoana ny ambanivory. Inona zany FIDA zany? Ay nasany azakazakany. Inona zany? BAD zany. Banky ene zany. Le FIDA mandray hoe fond. Dikany hoe fond de hoe tahirim-bola. Tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny agricole, ny fambolena, zany atao hoe FIDA. Ny banque africaine de développement ndray de hoe banky africaine momba ny fampandrosoana. Nefa ianao miteny voatsy ela akory ary tadidin'ny olona hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra mibady sy ny FIDA ny mpamatsy vola mahazatra fa ngao ny bady sy ny FIDA nga vao zao vao niara-niasa tamin'ny Madagasikara. Efa tamin'ny régime mifandimby zany no niara-niasa tamintsika any daholo ny archive. De nefa miteny hoe raha mbola ireo no iaraha-miasa dia tena tsy tafavoaka mihitsika na 10 taona aza. Nefa aveo indray ianao zany mitondra dossier pacte national sur l'alimentation et agriculture, mitondra atota taratasy ianao entina andresen-dahatra. Dikan'izany ianao zany miara-miasa indray. Matoa ianao zany mitondra dossier ianao zany. Atota taratasy voarindra, feza teny voarindra hoentina mandresy lahatra ny ao anatin'ireny dossier reny. Fezan-teny voarindra entina mandresy lahatra an'ireo mpamatsy vola any ivelany. De vakiny ny olona iny. Atota taratasy aloha no entiny de vakiny. Zao. Ay, iny zany 534 millions de dollars ho an'ny Madagasikara satria zany de ty zany eto dossier. Vasa aloha raha hitan'ny any ivelany na hoe ahoana ny feritreretiny ao amin'ny FIDA sy ny BAD. Fa eto Madagasikara ne totofana ny tambary. Manao foto-drafitrasa izay ao anatina programa ny fanjakana ihany koa moa zany hoe anao lalana anao an'izao. Tsy iverenantsika tsony ny tambarin'olona aman-hekitara ny saika ny totofana teny Ambotro-Manjaka. De zao afindrany andrefandrefana an'ray le tetikasa zany. De zao hoe autoroute de misy tambary voatototra ao. Misy lohasa voatrongy ao. Sinsisa. Ato nefa anao hoe pacte national sur l'alimentation et agriculture. Fa 4 taona ny fanajariana tambary tompoko. Jereo ny tantaran'ny Madagasikara tamin'ny andro ny Andrenampoinimerina tany nanao an'io Betso mitatatra io. Tanana neny nanaovana an'io Tanana ona moa hoe angady tamin'izany. Ary hoy Andrenampoinimerina hoe ny mosary no fahavaloko voalohany. Ny mosary no fahavaloko voalohany hoy Andrenampoinimerina. De natao zany Betso mitatatra zany. Atsembohana ny nanaovana an'izany. Fa zao ve aty amin'ny faraparany volana janoary 2024 zay vao ilazany aminy hoe tena zava-dehibe ny tontolo ambanivohitra. Fa nandritra n'izay fotoana izay, nandritra ny 9 taona mahery, efa 5 taona. De inona fotsiny nataony tena nasesika teto de resaka teleferika, tena nasesika teto de resaka inona tanamasoandro, zany mivoizina teto Fa zany manara-penitra zany no voizina teto. Fa ny tontolo ambanivohitra mba aiza.
de zao de mbola manafatra vary ihany de teo moa zany ny filazana tamin'ny tondazy iny hoe ka ny vary roa taona vao miakatra ny vary tsy haino akory ngely le fa cycle pamblé bary dia diso zany ny donné diso zany ny donné ao ampelantanany le mpitondra matoy izy miteny hoe roa taona vao miakatra ny vary ko ihandro roa taona zany vao inambary ny malagasy tsy maintsy manafatra vary isika de mezany tatsaha fotsiny de nitendry elianina be zazany aminy hoe diso be zany fa zaho zay elianina be zaza manana tambary eo ny tambariko tsy izy n'izany roa taona zany ao anatin'ny taona iray aza indroa afaka hoe miakatra indroa ny vary zany ao anatin'ny tao-pambolena anankiray de raha zany zany no entina ny Dakar tompoko raha zany no entina ny Dakar tamin'ity le hoe sommet Dakar 2 sur l'agriculture ity raha zany no niteneny délégationna malagasy hoe ny any aminay ane afaka roa taona vao miakatra ny vary de inona zany mety ho vokatra zany rehetrarehetra zany sa hoe inona ny votoatin'ilay atota taratasy izay hoe noentina tany de malala ve ny banque africaine de développement sa tsy malala ny zava-misy marineto ny politika pambolena piarineto malala ve ny fonds international de développement agricole na ny FIDA ny politika pambolena sy ny resaka sy ny alimentation zany eto Madagasikara ny tena zava-misy marina eto fantatry ny any sa tsy fantatry ny any zany aloha zany mbola fanontaniana goavana zany fa isika zay monina eto de mahafantatra tsara mihitsy fa tenenina fotsiny lay hoe tontolo ambanivohitra tenenina fotsiny ambava izany fa ny tena fikarakarana ny tatsa sy ny mpamboly tsy ao firy ny tatsa miakatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada eto firy misy foana eto na ny any amin'ny faritra na ny aty Antananarivo sy ny manodidina fa ny tatsana izao mandositra ny toerana misy azy izy ary ny tatsa manana tany izy manana trano izy manana ny fomba mampanaony izy manana ny sotoavina izy ary raha iresaka ianao hoe sotoavina malagasy amin'izao fotoana zao tsy eto Antananarivo misy azy fa any ambanivohitra no mbola ahitana ny sotoavina malagasy ny aterokalao ny trano atsimo sy avaratra zay tsy maleky alofana ny tondrotokana tsy mahazo ao reny anarana any ampianarany reny antaniny ankizy any ampianarana zany fa hainy zany any ambanivohitra any amin'ny tontolo ambanivohitra no misy an'izany ny fanajana ray aman-dreny fa amin'ny tanan-dehibe efa tsy de hita taratra tsony zany na amin'io resaka fiteny malagasy io aza any ambanivohitra no misy an'izany ary io mifamatotra amin'ny fiainan'io ny tany ny trano ny fasana ny rano ny masoandro ny afo ain'ny malagasy misy dikany amin'ny malagasy daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe tonga avany ny vola be 534 millions de dollars avy amin'ny BAD sy ny FIDA de iny ianao zany fa hiteny hoe zay ny tena dadany azandray moa zany zao ny communication atao amin'izany fa le izy fotsiny de zao na manototra tony inona hoe tena misy vola mahafeny trano azy mitotona eto Madagasikara averiny indray mpandeha na misy vola be tsy tanoano mitotona aza eto Madagasikara rehefa tsy hainy mampiasa azy rehefa tsy mazava ny fampiasana azy ary efa be dia be ny ohatra ny efa nitranga teto ohatran'ireny vola azo tamin'ny fiatrehana ny coronavirus reny omen'ny olona ny vola avy eo zavatra hafa nanaovana azy entina mizesta eraky ny tapin-tanety ery miteny amin'izay ny any velany hoe ahoana tsara amin'izay le fomba nampiasana an'le izy miodikodina ka zay le izy hoe na vola be toninona raha mitotona eo rehefa tsy hainao tsara ny mampiasa azy rehefa tsy mangarahara ny mampiasa azy tsy isy dikany ary raha be dehibe raha ny vola mitotona eo rehefa tsy araky ny tokony ho izy rehefa tsy ajainao ny sotoavina malagasy sy ny asina mamalagasy eny anivon'ny tatsa sy eny ambanivohitra misy fomba any misy zavatra mampiavaka ny tatsa any tsy tonga anao de pingapinga hoe manompy sampy reo gasy reo manompy sampy ahoana ny sinoa tsy manompy sampy ny karana tsy manompy sampy amin'izay fombany any
ko malagasy raha vo iresaka hoe tombo vao malagasy de lazainy sasany hoe manompo sampy reo vao miresaka hoe reny hoe alamady be resaka fanisan'andro malagasy reny ny tontolo ambanivohitra manana ny maizy azy manana ny mampiavaka azy ka ianao zany raha hitondra vola vaty raha hitondra ny lohanao sy ny sainao sy ny fahaizanao hoentina any amin'ny tantsa tsy maintsy ianao mifanaraka tsara amin'ny sotoavana any ambanivohitra any fa tsy tonga de hidedaka fotsiny hoe anao ray nidedaka de hoe ty zay fa zao zay de ohatran'izao de anao complexe cravaty ianao hidina any ambanivohitra aonao zay sy tonton-mota odoe manana maizy azy ny tontolo ambanivohitra ary ny tsy fametrahana amin'ny toerany am'ireo tontolo ambanivohitra ireo am'ireo tatsaha ireo no mahatonga ny firenena malagasy korosifahana takan'izao tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tena mipetrapetraka tsara mihitsy ny fametrahana ny maizy azy ny any ambanivohitra ny tantsa sy ny teknisianina hoentina mampandroso sy ny teknika hoentina mampandroso ny tontolo ambanivohitra inona ny vokany na vita 12 tonnes ny vary mivoaka amin'ny hektarany 12 tonnes ny vary mivoaka amin'ny hektarany tao anatin'ireny fifaninanana inona moa satabary moa sa iny satabary na vita 12 tonnes ny vary ny 1 hektara tam'ireny président Marc Ravalomanana no président tam'izany ary ny am'izao 4 tonnes ny 1 hektara na ho atotiny eto dao ty vola be an'ny afrikanina sy ny rehetrarehetra ty miainga avy aminao aloha io miainga amin'ny politika anatiny aloha io hoentin'le régime sy ny fitondrana misy eo de ny any ivelany manampy fotsiny zay le izy zay miainga aminao aloha ka inona ny politika mpamboleny eto ary ny vary ary lazainy hoe 2 taona vao miakatra inona zany diso ane zany ny donné de avy amina donné diso ve zany avy amina totanisa diso no entina manapa-kevitra hitondrana amin'ny firenena ary tsy amin'ny lafiny fambolena ihany io fa amin'ny lafiny fiainana andavanandro mihitsy diso daholo zany ny donné hatrany voalohany ihany kinona ny raha vita amin'izany inona ny vokatra azo amin'izany ka eto zany raha ohatra hoe tontolo ambanivohitra raha ny président Marc Ravalomanana aloha ny resahana kapokako izy ary izy koa zanaka tahtsara teo tsy taty andrenivohitra izy no ny aina fa tany ainy tsara zany tontolo ambanivohitra any tsy atoro vanjodina amin'izany ny président Marc Ravalomanana ka tsy mahagaga ny hoe miantsoantso ireo olona any ambanivohitra vao mandalo amin'ny toerana anankiray président Marc Ravalomanana hoe dada maty zay vonjeo zay mety misy mifampitahana hoe tamin'ny régime zao fa mifantatry ny tatsalo fantatry ny malagasy de nisy vokabary 12 tonnes niakatra tamina velarana 1 hektara teto Madagasikara tamin'ny nitondran'ny président Marc Ravalomanana antany io ny any eloatra ny Kibota zay vao nandeha tany tafaraparan'ny taona 2022 iny fa mbola Kibota tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny 2007-2006 tany mbola ampiasaina any amin'izao fotoana zao fa ny lakan-drano any tompoko tsy vitana hoe diovina amin'ny angady fa lava be fa tsisy mpikarakara vary avy any velany foana no afarany kanefa raha io aloatra io fotsiny voakarakara voamboarina amin'ny barazy tsisy olona zao ve anao vao hikarakara ny tatsa sa hoe ho avy ny fividianana indray de andeha andambolambo ny tatsa indray tsy vendrana ntsony ny tatsa eto Madagasikara amin'izao fotoana zao satria zany nieritreritry ny sasany hatramin'izay hoe badolary eo vendrana badraodra tsy nahita fianarana sy ny diso be zany manatsaina ny tatsa malagasy ary manana maizy azy zay momba nina manafanira zava manatany tsetsatseza tsy atra satria tsika ihany koa mila maharaka ny zava-misy ndaondray ary za tsisy mikasika an'izay hoe tatsa malagasy zay jereva n'olo raha efa ao falina mbola tsy ao satria misy raha tiatsika ho resahana izy ty manko zany zao de mieritreritra le fanjakana fa tena efa misehatra izy tena manao ny entso zavatra izy am'izao fotoana zao araka ny tenen'ny rina teo satria rehefa niavinavina be tamin'ny efa taona lasa
dimy taona lasa atao inontsika zany mpamatsy volo zany raha mbola miaraka am'ireo tsika de tsy andro setana folo na roapolo na efapolo na dimapolo taona ny azakazaka any amin'ny banque mondiale any amin'ny FMI Union européenne BADEA any amin'ny fond cohésion any amin'ny AFD reo zika samy hafa reny coopération raha rehetrarehetra eny ny azaka zany le fitondram-panjakana miaraka am'ireo mpamatsy vola sy tahirim-bola samy hafa zany. Ny antony de zao tsy hainy le hoe inona le tena hevitry le fanjakana tazominy sy le hoe makaiza ny tongony eo ambony le fanjakana sy ahoana ny tokony fipetraky ny tanany de mijoro makaiza ny tarehany sy ny rehetrarehetra ao anatin'le tsanganam-batana hatramin'ny hoe takiny ahoana ny fomba fiteny rehefa mpitondra fanjakana. Izy amin'io milaza fa niomana fa tsy fatankory l'essence an'le fanjakana hoentiny de niteniteny foana fa rehefa tena tonga teo am'le fanjakana am'izay de milaza hoe Madagasikara tsy vita ray na roa na telo taona fa mbola mila fifandimbiasam-pahefana inefatra vao vita za Madagasikara zany. Zay ny langazin'izy menakavy-ndray aty aoriny de tonga am'le hoe mbola mila mandat roa zay na telo mba ahafahana manatratra an'le vely rano nefa de nidedaka ery ny teniny aminy hoe napahatraina ary tsisy ninina vita mitondra fandimy teo nandritra ny 7-10 taona. Zay nge le nitenentsika hoe kapokapoka miteniteny foana fa tsy mahafantatra koa ny zavatra resany. De ohatran'zao soratra satria ty soratra ty de mipiketsika mihitsy na hoe sotombontsika mihitsy tao amin'ny faneho-kevitry ngarajoelona tao amin'ny pejiny zany ny fivoriana ny Dakar ny Sénégal any mikasika indrindra zay nambarandrina teo momba ny tantsaha malagasy de alefa mifaly amintsika le izy de ovakeko le izy faly raha efa aloha le tonga de efa le nitapahako mihitsy faly alefa le efa nisy nalefako any amin'ny faly de le nitapahana mihitsy nalefa satria misy sombon'le zavatra nambarany zany soratany zany no tapahatsikitsika tsy hiditra tsony am'ty hoe nahazo famatsim-bolatra zao satria fofombolo ty to mbola ela be to mbola andalo signature tony mbola andalo fanoratana en conseil des ministres tony mbola isy ratification tony de mbola isy fitsirehana sisisy ity le izy zany de zao le sombony zavatra ny soratany tika vao tamin'ny omaly no soratany tsy azo ekena itsony ny hoe i Afrika zay manana velara-tany midadasika no tsy afaka amaty sakafo ny ponina ao aminy. Mila masomboly, mila zesika, mila tany ambolena ny tatsaha efa miopana am'izany tanteraka i Madagasikara. Io mba soratangaraina lavalava izy ao fa mipikeko aty tsapany any zany le tatsaha malagasy. De ato izy miresaka hoe tsy azo ekeny atsy ny Afrika hozy izy manana velara-tany midadasika nefa tsy afaka amaty sakafo ny ponina ao aminy. De tsapanareo zany fa variana nanao importation ianareo indrindra ianao rajoelona andry. Tsapanao zany entanao any fivoriany ny sehatry iraisam-pineny zany nefa ianareo variana nanao zavatra tsy mitondra tontolo ara-toekatrena sy ara-tsosialy mahasolo ny vahoaka fa lasa nareo nanao colisée, lasa nanao narota kanja 77 millions de dollars, nanao manara-penitra mora simba, nanao trano mora mirodana, nanao lalana pavé kely tsy hitanao de divan'ny député sy ny gouverneur any amin'ny faritra misy azy de nanaovanareo eraoera ny volam-panjakana namononareo omby nakanareo artista zany ny zavatra nahafatifaty anareo nandritra n'izay efa taona zao de zao nareo vao miteny hoe tsy azo ekena tsony. Vocation agricole Madagasikara mbola manana tany midadasika mana hektara matapitra isan'ny hektara tsy hitanono fa tsy niexploitenareo zany zao nareo taitra de mbola mitoy le izy teo faly eo ambany eo zafady indrindra mbola mitoy le izy hoy izy le io mila masomboly, mila zesika, mila tany ambolena ny tatsaha ary miompana an'izany tanteraka i Madagasikara. De ty le toriteny nalaza be fa movatsy zany nambara amin'ny pasteur Zaka ndana avadio angady ny basy, ndana avadio masombolo mibala, andana
avadio inona moa zany le fitaovan-dehibe angadin'omby ny inona zay nge le ohatra no memy pasteur Zaka e le tsy revon'le gouverneur sy le ministre ao Andriamato Rajoelina le nampisendaotra ny zareo teny amin'ny collégium de ato ianao miteny hoe mila masom-bolo ity le bala ny tenen'ny pasteur Zaka eno tsara nge le toriteny hoe ny tafika ozy izy ianao ny teti-bola ny tafika de ndao tsika mokatra fahampampikarana sy ny fahampampikarana no mahomby ndao ifatoana ny tontolo ara-toekarena io le rangahy petero mbola tserina akory ny andro de fandahay ianao fa mbola tsy nierina akory ho firy tapa-bolana ty mbola vo amilady vo tapa-bolana ary président de fo izy ianao hoe tsy azo ekena ntsony zany hoe tsy ampy zany ny sakafo zay misy nge ny tenen'le pasteur Zaka e le volany andrahoana sakafo izy efa namidy reo tafiky reo no teti-bolan'ireo ny basy ny fitaovam-piadiana ny bala rendretrarehetra reny ndao avadio angadin'omby ndao avadio angady ndao avadio masom-boly ndao tsika mokatra de ato zany filoham-pirenena indray zany miteniny amin'ny hoe mila masom-boly mila zezika mila tany ambolena ny tatsaha ary miompanany zany tanteraka Madagasikara fa zao aloha apetraka amin'ny fanontaniana nataonareo ve zany nandritry ny 9 taona botra manjaka saika ny totofanareo be tsy mahabe omby mbola miady am'izao fotoa zao ambotry olo mahitsy mivoaka ny sary am'le autoroute mitety tambarina ataonareo le autoroute moa rava le lalana am'le terrassement zany ko an'le rano le izy de le fotaka ny enjeryany tambary le tambarin'olo le ria Ambolo ria Tsamaro nandidiavan'le autoroute nareo de ahoana ny eritreretiny olona miaro tatsaha ianao nefa tsy mahalala fa ao anatin'ny vanim-taona fahavaratra no mamokatra ny tatsaha zany nge hoe le zavatra mampime hoe tsy arakaraky ny zavatra resahanareo any ampitan-dranomasina any ny zavatra tanterahanareo aty Madagasikara de pasteur Zaka ny tsy tianareo am'le teoroteny nefa ato le filohan'ny repoblika hoe tsy maintsy tena mamboly tsara tsika de minakanina tsara de manana an'izany hoe tena fahavitana inona zany tena tsy mijaly ara-tsakafo zany mahavita tena ara-tsakafo le Madagasikara zay voatsapana ilainy zany miaraba iada ya de fa miarabanao faniry de misaotra amin'ny fananasana fa de niaraka iadiady hevitra eto tsika amin'ny anina marina tokoa mahagaga ihany aloha le any Dakar io zany satria voalohany indrindra ny tsika efa nisy fitenenana fa hoe ny Artemisia no fambolena apidi-bola be ao atsika fa najanona ny fambolem-bary filoham-pirenena ny teneny zany ankehitriny to tonga saina ihany izy ary io itidiantsika mihitsy ny fanonganana ny filoha Ravalomanana tamin'ny taona 2024 anisan'izany nentina nanonganana azy ny fanototofana ny tany teo an-Dota-penaka fa ankehitriny manototra tany ny filoha Iandry Rajoelina zay lalana eo amin'ny 250 km makany Tamatavy zany nge anaovanao autoroute ny alignement am'zany 15 mètres l'axe 30 mètres de largeur zany 4 hectares zany ary am'izao tsika miteny zao efa le olona nitehaka azy tam'le fametrahana n'le vato fototra ankehitriny nefa mitaraina zato potika ny voly potika ny fambolena ary eny raha mahita reny tsisy aindrafo mihitsy tonga de totofanao le angivy nefa anao nay mivoangy goto reny miasa tsara mihitsy ka izany zavatra zany tena ny fahitako ny olona io de olona miteny fotsiny ary zay teneny ny vavany rehetrarehetra tsisy tanterahany zany teneny zay tsy ny vavany mba tsaratsara endrika azy eo amin'ny fieritreretany fanehoan-kevitra fa eo amin'ny fanatanterahana ny asa tena tsy misy mihitsiny nefa tokony andiny tena ihany izy maro zao ny olona nomeny tsodrano tamin'ny 2009 nomeny tsodrano hoe antaonareo fa zaho ary zaody ozy izy tsy fantatro na ahoana zao no maheritseritra reny olona nahazo tsodrano reny mitondra ny fiainany nakaiza lay tsodrano azo ny ankehitriny maly ary de miaraba aloha ny zareo selera fa de teraka nahita masoandro maly selera mitovy anniversaire amin'ilay dinoary fa de mahereza ary zareo fa tolona iraha manana ty
ary mino aho fa hanome hery vaovao anampy tosika indray koa ny amin'ny tsy petrahany zao fitondrany zao tsony amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana eto Madagasikara isika satria iarahantsika malala zao fahavoazany zao ary tsy tsika rery ny mahalala ny zao fahavoazany zao fa nanomponba ny fitondrana ary de efa mahalala izao fahavoazany firenena izao jala ny vahoaka mafy ny mahazo miakatra be ny vidim-piainana miara mahatsapan'izany tsika rehetrarehetra ary de miara samy maneho hevitra amin'ny tsy fehitezany rehetrarehetra ary sady samy mitady hevitra sy mitady lalana ahafahana hiala amin'izany ary io moa zany ny tokony ahafahana tokony isiny ny vahoaka ny fandanjalanjana tsara ny fanapahan-kevitra ho raisiny satria ny fihetsika rehetra misy ankehitriny ny toedra raha misy ankehitriny de mety hitondra amina zavatra anankitelo da na ny firosoana ny fifidianana ny firosoana amin'ny fikaonantom-pirenena ary mety iroson'ny tetezamita ka ny vahoaka tokony heritreritra tsara amin'izay zavatra rehetrarehetra efa hitany teo no mety asoa sao hiverina indray ny toy ny teo aloha satria raha tsika malala tsara fa raha ny toerana na misy amin'ny Madagasikara tamin'ny 2009 dia nambola omena 10 mandary zao fitondrano zao a tsy ho tafaveriny amin'ny toerana nisy amin'ny Madagasikara tamin'ny 2009 ny toerana misy atsika amin'izao fantatritsika tsara zany 20 isan-jato ny tatsata amin'izany 20 isan-jato ny Madagasikara malagasy ankehitriny tatry ny banky mondial de raika amin'ny 20 isan-jato ny malagasy ny mahanitra raika amin'ny 20 isan-jato ny vahoaka malagasy ny mahanitra voalasa fa 4 isan-jato nyreo de mipetraka an-drenivohitra mety firy sisa zany ny tantsa tsika nefa ty aria Dakar tsika am'seho hoe zay de efa miroso am'izany miroso amin'ny ahoana ho tafaverinao ho tantsavy reo malagasy mahanitra raika amin'ny 20 isan-jato reo akoatra ny efa nampina n'le fahantrana indray zay manko ny tena olana raha mitoy zao fitondrano zao mbola vao maika mimana zao ke raha dinianao de mipitondra sisa tsy mahanitra raha zany raika amin'ny 20 isan-jato tenin'ny banky mondial zay fa tsy za milaza an'izany de ahoana ho tafaverinao ve zany ho tafaverinao amin'ny toerana eny amin'ny 20 isan-jato ve ny malagasy ho tantsana izany zavatra zany ange tsy tenitenenina fotsiny izany resaka mombany hoe mila tany ny mpamboly mila tany ny mpamboly tsy tenenina vava fotsiny zany ny efa manana tanimboly aloha tsy tokony totofanao ninona projet ataonao raha ohatra anao manana eritreritra an'izany ny farafaratsiny raha ohatra ka ho totofanao ny taniny de efa misy tany hafa omenao azy aloha ahafahany manohy an'ilay asa fambolena de omenao fotoana izy transition zany fotoana ahafahany mamboly any amin'ilay tany vaovao omenao azy de hialany tsikelikely atao amin'ilay tany zay efa namboleny teo fa tsy tonga de androany rapisy totofanao le taniny de avy eo anao miteny omena tany ahoana ny politika ny tany ataonao tompoko de tsy mizara tany ho an'ny olona mivahoaka malagasy mbola lavitra be zany ny fanajariana ny tany eto Madagasikara tsy misy mihitsy hatramin'ny androany tena tetika asa mazava ny hoe izao ny fanajariana ny tany eto Madagasikara ireto tany reto natao tany ambolena ireto tany reto natao tany toeram-ponenana ity tany faritra ity natao faritra itobin'ny ranonorana rehefa avy ny orana ity faritra ity hanaovana trano fonenana ho an'ny olona manambola ty faritra ity hanaovana faritra hanaovana zone commercial ny faritra hanaovana zone industriel ny faritra atao zone protégé tsy misy famaritana ara-politika mazava izany hatramin'ny androany ny dikan'izany tsy marina ny voalazanao fa ny fitondrana fa izy tetika asa amin'ny fanomezana tany io fanomezana karatany sy ny karazany io inge de miteraka olana be fotsiny miteraka olana ngeda be fotsiny io fa tsy io akory tsy midika hoe manana politika ny tany tsara ianao tsy manana politika ny tany fizanana tany tsara ny fanjakana ankehitriny fa mampiady azany fa raha manana politika ny tany tsara isika reny tany ambolen'olona vanilla reny reny tany ambolen'olona girofle reny tany ambolen'olona letchi reny tompoko de mbola misy tany colon tsy misoratra am'ireo malagasy mamboly ihany fa mbola mitaintaindava ohatrany sabo kakambodirina reo rapitsy rafakapitsy misy malagasy mahitahita de lasa misoratra amin'ny tampoka zany ny zava-misy eto ka milaza fa tena
aza manala baraka tena sady any amina fivorimbe iraisam-pireneny oatra zany no miteny zavatra ohatran'izany manahirana satria ny fambolem-bary eto amintsika nefa nisy tetikasa mazava na faraparanteo zao ny andre rajao zao hoe rajao malokila ny paprika tetikasa paprika de nanaovany reny nge tsy roa taona zany vao miakatra ny voly am'ireny misy tetikasa mazava amin'ny fambolem-bary reny misy tetikasa mazava fambolem-bary ery Ambatobe akaikaikiny eo misy foibe pikaroana momba ny fambolem-bary eo rehefa mandeha mody de mivily kely eo manontany aloha fa misy an'izany volovalo maranaka be de be mahitsiny le izy zavatra efa vonona fotsiny no nyraisinao no tamin'ny 2009 fa raha ohatra ianao ka tena asa tsara ny fitondrana ankehitriny efa niraisy efa vonona fotsiny ary nanana herintsika ngeda be mihitsy tamin'ny 2009 satria tena olona be de be mihitsy no teo kanjo mahatsapateny reo olona be de be reo fa toa voafitaka ankehitriny diso fanantenana nieritseritra fa lay olona narahana de olona tena capable nefa tsy izay no miseho ankehitriny nieritseritra fa ilay olona narahana de tena izara nkitsirano ny tany hovoleniny tatsamadinika tena anampy ny majinika fa aiza nieritseritra fa hitondra ny vidim-piainana amin'ny vidiny tokony ho izy ny vidiny menaka 2 arivo ny vidiny vary 1 arivo 500 fa tsika aiza zao zany iny nieritseretin'ny olona fa natonga azy nanoana anao sy niaraka taminao ka mba asio fandiniana ny zavatra mbola ho alokon'ny vava satria efa betsaka loatra izay teny no tenenina fa tsy tanteraka izay faniry le olana zany de lasa le filoany ray no manome lesona any Afrika hoe mampiolokoditra ozy izy ny taremarika fa eo amin'ny 2,4 isan'andro eo angamby izay no matin'ny anoana ohatrohatran'izay le fomba fanazavany zany nandritry n'le fotoana tany ary raha mitonga ezo zavatra zao de aty Madagasikara zany no betsaka indrindra satria betsaka ny olona eto Madagasikara zay tratran'izay tsy fanjari-tsakafo ary tsy fisin'ny sakafo zany mitambatra manko no mahatonga leo manana fahavitatena ara-tsakafo teo ampilatanan'le filoham-pirenena ny fahefana rehetra ahafahany manodina an'ilay vahoakany mba hanana sakafo ara-dalàna mihinana maraina atoandro hariva hanana rano ara-dalàna satria nanana fahefana afaka mibaiko am'izany izy nanana vola am'izany volam-panjakana nanana fiara-miasa rehetrarehetra tamin'ireo firenena zay mba maniry ara-iasa Madagasikara izy ary nanana tany ambolena fa tsy hoe tany karakara sy tany efitra Madagasikara fa tsy ny exploitenareo le izy indrindrandrindra ianao andray matofilo ary averimberiny ty teny ty raha mbola ianao tsy manatsoka ny ty teninao ty teo anaty avoaka malagasy ka ilaza ianao fa mivary am'izay ny tokony fitoratsika fa mbola tsy arte meziaty no mbola nytototonao mafy io mety zao avadika tsika andrehetrrehetra ary lasa mpanondra antsika artemisia ary de ilahatra atsika zao tontolo zao $3000 ny taonina zany nge ny nanabokabokanareo an'le tontolon'ny fambolem-bary zay tena tokony fitoran'ny malagasy de zay tiako teneny raha mbola tsy manatsoka an'izay teninao zay ianao fa mbola izay nizy ngizinanao de aza mieritreritra ianao fa ho faly am'izany tatsa malagasy satria ny fihetsika rehetra nataon'ny fitondram-panjakana saika hanototra tambary reo ary manototra am'izao fotoana zao any amin'ny sehatra maro samihafa ary indrindraindrindra tsy misakana an'ireo karana manototra tambary reo re miseho azo mpanamboly reo mividiny tamin'ny malagasy eny amin'ny betsy mitantatra eny bypass eny am'ireo lemaka rehetra zay tokony hanaovana fambolena nefa de mora am'ireo olo reo mahazo ny tany malagasy tsy sakananareo fanjakana le izy manao rambole de aza mieritreritra fa havitatena ara-tsakafo ary tena hoe miraharaha n'le tatsa fa firy moa zao iada ny tatsa tsy miravoravo tanana any ambanivohitra any tsy ny raharahina ary nampanantenaina fa omena fitaovam-piadiana ho an'ny tafika hanenjehana ny dahalo ny pisonomby ny helikoptera ny fiarakodiandeha an-drano andeha tendrombohitra
ny drone sy ny sisa fa ay zany am'izao fotoana zao de mbola mijaly le tata malagasy ankehitriny de mamelesony eo amin'ny sehatrirasam-pinena izy satria nidokadokafony afrikanina hoe ianao champion ny fanjarit-sakafo tsy hainy le filoham-pirenena hoe misy adidy amanandraikitra goavana any eny babenao ambadika zany satria misy vaokanao tsy mihinan-kanina any any tandrazanao hoe ay zany tsy afatarany sehatrirasam-pirenena fa misy faminina tsy fakahitana ao Madagasikara ao misy olona fakakazo sisa no haninao Madagasikara ao efa mihinan tsy fihinany le vaoka malagasy fatatry ny sehatra iraisam-pirenena zany amin'ny tatitra isan'andro azon'izy ireo de mietreritra ianao fa ianao zany tena manam-pahaizana indrindra afaka izaratraika efa de mampianatra ianao hoe manaitra alefasika eo le faly izy le anankiray eo indray vakitsika le nalefatsika farany teo akoatran'le nataoko iny zany ity fotoana zao izy tsy maintsy hitsinjovana no avy mila vadika asa ireo teny rehetra atao ary toanatsika ireo tatsa mpamokatra tena mahavariana tompoko nareo tao amin'ny conseil des ministres nareo de maka fanapahan-kevitra hoe de hijery ny tatsa malagasy de anao ohatra zao nefa vao tamin'ny herinandro tamin'ny tapabolana no de afanareo tamin'ny commentaire anareo tamin'ny publication anareo tamin'ny communication anareo fa hoe tonga ny vary 140 000 tonnes izay ny lala tokana ahatratrara na fahavitatena ratsakafo zany aneny efa nitenenin'ny olona teto hoe ary député Rastany fatrapiteny zany raha vorodamba mivavany député Rastany efa tataka fa rovitra hoe ndao mamboly vary andre matofoloa ndao amboary ny barazy mio masom-bolo ny tatsa aiza ny banque de semence mio tracteur ny olona amboary ny kibotage meny filora valomany loatra ny mahazatra mio fiofanana ny tatsa atena ataovy teknisiany nanao nivo ministère ny fambolena ampitombo ihany ny vola oka ty manara-penitra nareo tsy mandeha am'izay ozany ty de zaho am'izay izy le filoham-pirenena zay ozy izy ny lala tokana ahatratrara na fahavitatena ratsaka zany hoe avadika ho asa ny teny rehetra zao zany izy vao amadika azy de toanatsika am'izay ny tatsapamokatra de ahafahan'ireo fireneny rehetra ty Afrika iaraka androso ny anao aloha eritrereta aza mieritreritra ny afaranga ianao nge ny dimy gisitra alohan'ny farany fa 5 mafy ianao nge ny gisitra indrindra aza mieritreritra ny Côte d'Ivoire zany aza mieritreritra ny Nigeria aza mieritreritra ny Ghana aza mieritreritra ny Afrique du Sud Madagasikara aloha jereo any anao atrehana vahoakanao tsy mihinan-kanina 55 000 sinistre zao présence de l'état aiza miandranao tonga avany Côte d'Ivoire avany Sénégal de toizantsika izy ho an'ny Madagasikara de efa mifaritatsika anatin'ny PM ny lalakizorana am'izany ary tsy maintsy tratratsika ny tanjona de PM oviana vao miprezantena le PM ane vao tamin'ny herintaona teo miprezantena farany taona de tratra hoana ny tanjona mandahanao rehefa tapitrako 7-8 mois nge 6 inona no vitanao eo ramsia mafeo le olona iada tena marina izy iada lesika efa niry de zao ty teny ty zany efa teneniko efa fanahokevitra efa nataoko ty fa averiko mihitsy no rehan'ny olona tsara enao nomen'olona n'lay hoe champion amin'ny resaka momba ny fiadina amin'ny tsy fanjarit-sakafo ianao rery lay firenena miady amin'ny tsy fanjarit-sakafo amin'ireo firenena reo anie zay no mahatonga anao champion tsisy vice champion ntsony ao tsisy olona aoriananao fa ianao rery ny champion tsisy hoe ianao voalohany de reto faharoa sy fahatelo fa ianao rery ny miady amin'ny tsy fanjarit-sakafo amin'ireo firenena reo ianao ny fahadimy avy any amin'ny farany aty aminao misy tsy fanjarit-sakafo any amin'ny olona tsy zany ary fataro tsara fa ny any Madagasikara mbola any ambaniny tsy fanjarit-sakafo no misy eto amintsika ny tsy fanjarit-sakafo zany de hoe misakafo le olona fa tsy ara-pahasalamana faniry fa ny atsika tsy mihinana mihitsy lay olona tsy mihinana mihitsy aza mikipy nareo mandana makany atsimo de aza mikipy nareo any amin'ny tanàna misy an'le député ngedabe rio
izy rery ny ngeda be tam'le kere tany hoe mijaly reto vahoaka reto tebitory izy rery ngeda be fa le vahoaka rehetra so zany nefa nisy manoana ilay fitondrana tena tsika tokony hijery tsara hoe ahoana ny zavatra ataotsika le izy lasa ary za manao antsoavy manao antsoava aminareo mpiaro ny zonimpanjifa aza mirere fotsiny nareo hoe 4 taona zay zao 20 taona zay niaro ny zonimpanjifa zao fa tany am'vidiny 20 nareo niaro ny zonimpanjifa efa tafakatra 3 arivo ty izy ty mbola tsy fantatra hoe niatra izy am'fetra ny asa nareo mpiaro ny zon'olombelona aza taitra fotsiny rehefa misy hoe mpangalatra voatifitry mpitandro ny filaminana de maty de mijoro hoe zon'olombelona fa tokony hanana ny zony reo olona tsy misakafo reo tsy manana sakafo tsy fidino azy indrindra fa ny zaza ne tsy fidino azy ny tsy misakafo satria ny ray aman-dreniny tsy mahita sakafo azy tokony edivana ny hany ny zon'olombelona ny tokony hiasa fedivana ny zon'olombelona hany tsy misakafo reo ankizy reo tsy misakafo reo zazo reo nefa andreo tsy afaka miasa aiza ny adiny nareo mpitaky ny zon'olombelona am'ireo ankizy tsy misakafo reo le tsy misakafo ny resako eto fa mbola tsy le hoe tratrany tsy fanjari-tsakafo hoe tsy misakafo ihany fa tsy ara-pahasalamana fa le tena tsisy hohanina mihitsy aiza nareo mijoroa nareo rehefa ohatra nareo ka miala am'teny hoe tsy ilainay mpanao politika am'ty resaka ty fa resaka zon'olombelona ty ataovy ny asanareo fa tsy sy manakana fa raha misy ny tokony fampiresana zay eo vonona foana andrindrany zany fiarahamoniny zany ara-politika fa manahirana ny mahita nareo mijoro miadiny zon'olombelona amin'ny olona mpampiatra herisetra de izy mampiatra herisetra indray ny sendrany fahafatisana ohatra de arovanareo fa ny olona tsy misakafo ny zaza tsy misakafo ny zaza tsy afa manoatra zany tsy hitatsika lasa tsy hitatsika zany aleo any am'le tena izy ny tokony mba hijorotsika na ny mpiaro ny zon'olombelona zany na ny mpiaro ny zonimpanjifa aleo mba any am'ny tena tokony ho izy am'izay no hijorotsika satria mampalahelo ny zavatra mitranga ankehitriny miakatra be mividiny entana na tsika vahoaka tokony ametraka mihitsiny am'izay hoe mijery hoe za zany ny teny am'ny vahoaka hoe mijoroa am'ny fahamarinana aoka hitsahatra atreo ny fandeferana ajanony atreo ny fandeferana am'y tsirariny fa alohatsika mijoro am'ny fahamarinana eloko aneny tsy mijoro am'ny fahamarinany fa hotanany eny tsy mijoro am'ny fahamarinana lasa firaisana tsokombakomby aleotsika mijoro am'izay aleotsika tsy hanaiky intsony fa raha mitoy zao na ny zavatra ho apetrakitsika ao an-tanànatsika efa tsisy tsony ane tsika efa mihinana tahiry efa kely sisa de efa hofongana koa ka aleo am'izay mba tena hijorotsika io tsy mandeha amin'ny hoe na iza hitondra ao de hoanina matoa ny olona anankiray mirotsaka ho fidiana matoa ny olona iray hiteny hoe za hirotsaka ho hitondrany tany sy ny fanjakana de zao misy fahantrana eo misy fahasairanana eo misy fetezan-javatra eo de hitondra n'izay fanatsarana sy fiavotan'ilay olona zay no ataony fa tsy hitanisa hoe efa nisy foana zany hatram'izay tsy ny hitanisan'zany efa nisy foana zany hatram'izay tsy zay hoe tonga de hoe efa nisy foana nge ny kere efa nisy foana tsy zany nge ny ilainanao tsisy olona mitady an'zany andao izanay mpitanisa vaovao fa miteny ianao hoe zao ny fomba ialako amin'io ialana amin'io kere tsy nianina de ataonao le asa de tokony ho zay le izy tokony ho tavavoaka fa lasalasako vavany fotsiny le rehefa aveo le fandehandeha de eo mijanona eo ihany zany le fahantrana de ny tena olana mitombo lay fahantrana tombo raika am'y 20% zao malagasy ny manitra ny any velany mahita an'izany ary tiany izany ianao na tena rehefa mahatsapa hoe efa ohatra rehefa eo tokonana amin'ny fahantrana fa nily tena efa tena mandondona ho an'ny rehetrarehetra ny fahantrana zao manahirana be mampisarabady le fahantrana eo tsisy za zany miteny amin'ny olona mihitsy tsisy tsy resaka fotsiny zany hoe misy ady any Ukraine nisy Covid teto de lasa ohatr'izao tsika de resaka zany nisy ny arety mandoha zany nisy foana nisy foana na hatramin'ny kotrotro nge nandringana olona nandringana zaza taty amin'ny faritry Afrika na ny peste na ny choléra zany be mangovitra zany nahafaty olona be lavitra noho ny Covid teto Madagasikara be lavitra ao noho ny Covid teto Madagasikara nefany niezaka foana ny mpitondra nanao zay avotan'ny firenena fa tsy tonga amina toerana ohatran'izao
Ary nisy koa niady tam'izany, niady tany Afghanistan izy, niady ny Iran sy Irak any amin'ny faritra tena nisy ny pétrole tam'izany, tena nisy zany, nisy foana niady tany ivelany tany. Fa zao tsy nisy bomba mipitika taty Madagasikara, ohatr'izany tsisy hafa am'izao adiny Ukraine zao. Iran sy Irak. Iran sy Irak mafy be tam'ireny. Israel sy Palestine. Ty tena tsy ahivoko tsara ifaniry. Teto Madagasikara efa nisy ady tamin'ny tany atsimo nampiasan'olona zany arma simika zany. Efa tsy haiko tamin'ny 1800 zany ny tety frantsay tam'izany androany rehefa tsy resany tandroy de vonoiny raketa tamina resaka arma simika, namonono ny raketa. Fa ady teto zany teto amin'ny firenena. Fa tsy tonga tamin'ny toerana ohatran'izao ny firenetsika. Ty ady any Ukraine tinga tsisy hoe mipoka bomba ny Ukraine de latsaka etsy 67 hectares de lasa lavaka be le lalana eo. Aizaka tsisy an'izany eo. Ny bomba ny Ukraine no mirefitra fa tsy aty. Tsy zavatra any Ukraine ny any amin'ny Ukraine mampalahelo fa ny olona any maty. Vokatry lay ady, fa ty amintsika tsisy maty vokatry lay ady. Tsy lay ady any Ukraine tsy resaka fotsiny zany. Fa inona moa zavatra farantsika any Ukraine moa? Ka mahatonga antsika hiteny fa tena miteraka problème be ho antsika le ady any Ukraine. Inona ny andrasantsika any Ukraine? Fa rehefa tsy hairana le mitantana an'le firenena rehefa mba misy fahadsoana, aleo miaiky, mora ingeny miaiky de miara-miasa aminao ny vahoaka, izay ingeny tsy mahatafavoaka antsika. Tsy laingana le vahoaka de lasa ohatran'ny tsy tompona andraikitra. Fa tokony hisy fiarahan'ny rehetrarehetra fiarahamentana eto raha anetana ny vahoaka anao andao amboly vary, zany zao ny tokony atao fa tsy hoe andao amboly Artemisia. Vao miteny anao amboly Artemisia, misy ngeny olona tsy mifoka Artemisia. Jamalam-bazangy fa eritreretan'olona zany Artemisia zany. Tsy amboly jamala zany, tonga de fa tsy marisika ny olona. Fa raha miteny anao andao amboly vary, menao an'ny olona ny tany, menao fahalalana ny olona mamboly, apetraka tsara ny lalàna fiarovana ny mpamboly. Satria tsy voary ny mpamboly rehefa tonga ny mpakatany. De zany ny zavatra tokony atao zany. Ary indrindra mametraka drafitra politika mazava ny fanjakana amin'ity resaka fanafarana vary ity. Hoe ahoana ny fepetra raisy ny fanjakana amin'ny fanafarana vary, amin'ny fivarotana ny vary ho mora. Satria raha mivarotra vary mora ianao, tsy afaka mampiasa ny tantsaha amboly vary, satria lasa tsy maleo sara ny vidiny. So tsy fantatra zany. De ianao tsy mamboly vary de tsy magaga raha tsy mahay an'izany, fa le ministra zany tokony ahay an'izany. Hoe zao tokony ho vidin'ny vary 1 kilao raha tena mamboly tsika. De par rapport am'izay zany tokony jerevana hoe ahoana ny fomba ataontsika. Za tsy miteny hoe ataovy lafo be vary afaranareo avy any an-dafy. Fa misy politika mazava apetraka de mifanantona moramora eo ny vidin'ireo, de afaka miaina zany ny tantsaha, afaka mamboly, de ny vary avy any ivelany afaka mitsahatra tanteraka ny fanafarana azy rehefa aveo, de rehefa mitsahatra ny fanafarana vary avy any ivelany, ny dikan'izay de mba mienahena koa le devisintsika lasa am'le izy zany. Fa mety anafarantsika indray traktera, kibota sy zavatra hafa amin'ny fambolena ny vola azo avy amin'ny tsy fanafarana vary. Anne tokony ho jerevana tsara. Manahirana ny vahoaka mihitsy ny fiainana ankehitriny, tena lafo loatra. Anefany misy vahaolana tokony ho raisin'ny fanjakana, tsy fantatro moa roviana ny fanjakana no andray an'izany amin'ny fanalefahana n'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fanalefahana ny vidin'entana, arahana planina mazava. Fa tsy hoe ahena le vidin'entana fotsiny de comme ça io de tsy kamokamo le tantsaha mamboly rehefa ataonao ambany loatra ny vidin'ny vary. Zany ingeny misy eo. Ambany loatra ny vidin'ny vary farana de kamoko ny tantsaha mamboly vary de mamboly zavatra hafa izy. Akoatran'izay ny mamboly moa zany, mamboly hohaniny izy de manao, fa tsy mamboly hohaniny hafa. De akoatran'izay ny famotehana ny tambariny sy ny ana rehetrarehetra io zany hitantsika fa tena tsy mety mihitsiny. Noho izany de tokony isy planina mazava. Fa za zany miteny amin'ny vahoaka ihany hoe aleo tsika tsy de variana loatra mihitsy amin'ny fampanantenana, fa aleo somary irona kely amin'ny fandraisana andraikitra. Za zany mampirisika ny olona mbola afaka mamboly vary aloha de tokony amboly vary zany.
ny olana mankony de ny io efa tena ikatriny ela hoe ny gestion de l'eau eto amintsika faible be zany ny fitantanana ny rano de io le tsy fitantanana ny rano araka ny tokony izy io ny fanaovana an'ireny fefilo ny barasy ny ana rehetrarehetra reny de lasa mijaly ny tatsaha am'le fambolena ary io nge no mahatonga ny famoteny olona ny tanimbary amin'ny brike satria lasa tondra-drano lava le izy de ampidiny ny avon'le tany de lasa miena koa le fambolena ny olona zao efa mijery hoe raha ohatra ka mamboly vary izy ohatrinona ny miakatra am'le tanimbariny ary raha manao brika izy ohatrinona ny azony de lasa alohany manao brika izay raha tsy ny fantanjana ny fifehezana ny vidim-bary zay tsy afaty antoka mihitsy ny tatsa raha tsy tonga am'izay tsika tsy miverina mamboly zany ny olona raha tsy voatatanao tsara ny vidin'ny vary io amin'ny amboleny tatsaha hoe zao no tokony vidin'ny vary amin'ny famboleny tatsaha de zao koa no tokony vidin'ny vary am'le afarana de mifandanja le izy faraty zany ohatra hoe mamony tena satria le vidin'ny vary afarana mihitsy nge mahafaty an'le tantsaha ankehitriny de lasa tsy mamboly izy de ianao ariana anary miteny an'izao melomaso ny tatsaha vahiny ray ianao zany io amin'ny fanafarana io mahavarinao ale izy tsy araky le zavatra atao le fanapaha-kevitra iada mandroso de mandroso ny fotoana mbola iresaka kelyntsika am'le resaka fanentanana am'le resaka fividianana rehefa ave iada satria efatrano sisa ary ny seni any a de manaparitaka SMS be misy ny amin'ny efatrano sisa raha ny vaovao fatatsika de eo amin'ny 7 tapitrisy eo ny sampifidy zany a no efa recensen'ny seni izy io moa zany a raha ny fandehan'io a de rehefa tapitra ny 31 janvier de tsy maintsy mbola hosoratana io anaovana an'le traitement zany a de rehefa hosoratana io a de avoaka am'le taratasy be le lista iny a de averina indray a eny anevon'ny fokotany ho araha-maso ao ve ny anarantsika le nanoratra anarina sa tsy ao de zay vao misy an'le fanakatonana tanteraka zany any amin'ny volana jonany hoany zany fa rehefa tsy ao tsika amin'ny 31 janvier mbola manahirana ihany toyany a fa mila ao zany tsika ka ny mahafinaritra zany a ho an'ny jeune team Analamanga efa nambarantsika teto izy teny amin'ny 3e arrondissement zareo a de namita manodidina rehetrarehetra eny de eny amin'ny firaisana faefatra 4e arrondissement zany zao zareo zany zoko benir zany capitaine d'équipe mihitsy mitarika ny élément eny amin'ny boriboritany etika de io zany remika sy Rado Ravalson moa zany a de ampitarika ny jeune team boriboritany faefatra imika ihany koa ato amin'ny boriboritany voalohany miara amin'ny salamy mihitsy ny jeune team zany manao an'izay fanontaniana fampahafantarana ny olona zay na manatona isa tokantrano zany mpanisa mpifidy raha tsy manatona mpanisa mpifidy a zay miaraka amin'ny badge enseny de mila manatona miazakazaka mirohatra maro be tsika mitety fokotany de zany rado zany a ry Zoléon ry Voary zany hitatsika zany a zay tovavy ato amin'ny boriboritany voalohany moa misy azy fa ao anatin'ny jeune team zany mandeha kely moa selfie samihafa mba naparitana zany vavao ry Zouzou boriboritany faharoa zany miara misala le jeune team zany mitety ny tany Tomasina koa hatramin'ny omaly a mbola nitety fokotany izy ireo de zao mba antanitsika aiza le jeune tanora vonina le TGV varina manao compte faiky fotsiny manenjika mpanohatra ny sasany fa tsisy fanentanana ny olona ifidy nefa de hoe rehefa misy zavatra antranga de hoe efa kaiky ny fifidianana fa sahi miatrika fifidianana fa iza zao ny tena mazoto miatrika fifidianana petraka amin'ny fanontaniana movatsy mpanohatra enjehanareo io ny tena manao fanentanana fifidianana fa ianareo de varina manenjika mpanohatra de manadroadro amin'ny compte Facebook sy amin'ny compte faiky de any pejinareo any de zao ohatra jerevy koa ny Tomasina mijoro eo anatrehan'ny olona mitety elankelatrano jeune team daholo zao resahantsika zao mampahafantatra ny andraikitra ny devoir sy ny hoe tena andao mirohatra mitety fokotany 2 4 9 10 12 be zao miazakazaka misy tsy jeune team no efa famiteam fa zao mandeha mifanampy mifanorotsina fa zava-dehibe zany araka ny teny Flora Valomanina hoe tao anatin'ray volanana ny tany nefa tafiakana 2 millions ahoana ny atratsarana an'le 13 millions sarotra be aloha zany sarotro zany
fa mety le chiffre teo aloha no tratrany le 9 millions mahery fa zao efa zava-dehibe ny fandraisana andraikitra ary zany dia ao anatin'ny fitsipika zay ngezabe zay hitantanana ny lafin'ny antoko ao anatin'ny lalàna ny hoe fanetanana ny olom-pirenena sy ny resaka fanetanana ny mpikambana ao anatin'ny antoko. De isorana zay ny Manalamanga ny Antomasina de nety moa zany betabe ry Mika, ry Voary, ry Zoléon, Rady Ravalsan, ry Niry, ry Zozo, ry Hery Ranjala koa to niaraka tamindrareo androany avy any Ambohidratrimo mahitsy ny azakazaka namela niasa mihitsy fa mifanotrona aty amin'ny boribory tamin'ny faefatra ny ekipa rehetra zany de arabaina ianareo na izany jany ankio mandeha ny asa sosialy boribory tamin'ny fahatelo ny député feno Ralambo Manana de nietsika ihany koa tato amin'ny boribory tany fahatelo tato nanao an'ireo asa samihafa asa sosialy zany zay sady fanetanana ihany koa anatin'ny lisy mpifidianana iady de manolotra zavatra ohatran'izao vary, baratsavony, koveta so fantatra amin'ny fahasarana ny vahoaka zany de sady manao fanetanana ny député feno mihitsy zany no mitarika azy any amin'ny boribory tany fahatelo de zay le teneniko hoe tena zava-dehibe lay izy zany atao ao anatin'izao hoe tena andraikitry ny rehetra zao zay angamba ny ada no ahafahantsika ho tonga ny amin'ny endriky le fanetanana satria mandray andraikitra zany tanora tompona andraikitra tiny raha Madagasikara ohatran'izao fa zay nahavita ino zany nahavita an'le asa aloha zany nandefa sary edy amintsika no aparitatsika ankoatra ny fianarantsika hoe efa manao Antsirabe mahajanga koa na de ao anatin'ny orana raha de miasa ny ekipa ny mahajanga ry Rivo sy Renault ry Sam de anaovana kopakopa-tanana ho anareo zany zao ny teneniko amin'ny tsika vahoaka malagasy zany na inona zavatra mitranga eo ny fiafarany ny zavatra rehetrarehetra eo de tsy maintsy hanao fifidianana za zany tsy miteny hoe rovina le fifidianana raha pio tsara afaka pio sa amin'ny farantaona sa amin'ny taom-baovao fa na rovina de misy fifidianana foana eo ka tokony na de hitatsika aza fa mitavozavoza sy mikorotana le seny amin'ny fanaovana n'le lisy mpifidianana io de miezatsika ataovy zay atafiditra ny olona rehetrarehetra akaiky atsika sy itsika ho tafiditra ao anaty lisy mpifidianana aloha satria io lisy mpifidianana io na mikorotana takin'ina azo alamina foana rehefa avy eo ny sain'ny olona mako sao de misy mikorotana mihitsy ny hoe ohatrohatrany misy mitaritarika anao tetezamita ndraiky ty raha ty ohatrohatrany misy mitaritarika fanemorana ndraiky ty fifidianana ty asory ao an-tsaina zany fa ny atao aloha de atao zay atafatratsika ao anaty lisy mpifidianana mazava tsara zay aloha zay atafiditra anao ao zay atafiditra ny ankonanao atafiditra ny olona akaikinao zay le fanetanana akaiky atao zany mba am'izay fotoan'izay zany de mba voasoratra daholo le olona rehetrarehetra mba afaka hifidy afaka aneo ny adidiny ny fanaraha-maso an'ireny anaranareo tafasoratra any anaty lisitra reny anjaran'ny mpanao politika nefa manara-maso an'ireny sao de misy asorony tampoka sao de misy anina anjaran'ny mpanao politika ny antoko politika nefa mijery an'ireny manara-maso akaiky an'ireny fa ny anjaranareo de ny misoratra anarana sy ny mampisoratra anarana namanareo rehetrarehetra ao anaty lisy mpifidianana aloha zay aloha no ataotsika ezahana mafy mihitsy zany zay ahatonga atsika rehetrarehetra satria fataro tsara fa itsika mandeha amin'ny fahamarinana tsy maintsy miady manenjika ny isan'ireo le nanaovana n'lay jugement supplétif reo satria ireo koa tsy maintsy ho ataony tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana daholo ka raha tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana antsika tsy afaka hiteny tsy afaka hita fa ilay olona manana jugement supplétif aty de efa ity ny anarany nefa izy mbola manana an'ity anarany ty zany neny anisany jerevana anazy jerevantsika tsara sao de misy olona tsy eo amin'ny fokotanitsika rehefa avy eo tafasoratra anarana amintsika fa izany mbola andraikitry ny antoko zany rehefa avy eo efa misy fanaraha-maso efa misy drafitrasa napetraka amin'ny fanarahana an'izany fa ny anjaran'ny tsika rehetrarehetra de mifanentana akaiky isaky ny ankonana sy ny ana mba isoratra anarana daholodaholo aloha ao anatin'io lisy mpifidianana io itsika rehetrarehetra aza mirorosainy anareo hoe tsy manam-bola ny seny tiany mako teo zao vao hoe nangata-bola atany amin'ny mpiara-natoka nga seny mangata-bola zany
mpiara-nombonatoka de anaovana rapport fotsiny hoe zao ny fomba fiasa ato zao ny asa efa vita sy ny anina anjaranydrareo ny mahita n'izay fanampiny ataony anao ary ny prime ministre efa niteny tamin'ny seni fa alefaso le budget an'le fifidianana ahitanay azy na ahoana na ampy na tsy ampy le vola efa nomenay azy ameo amin'ny prime ministre le izy fa aza lefa riananareo hoe angatakary zay de tsy nahazo enako ny raharam-pirenena ny raharam-panjakana nga misy an'izany resaka hoe fatokisana tsy fampatokisana zany ny hoe zany hoe raha ny communauté internationale ve de eo matoky anao de nizaniza eo ny vahoaka malagasy no ampiny ny communauté internationale fa tsy anao andre mato président seni ianao ary mety mahatonga azy miembotra eo hoe le rangaty ito ohatravadin'le ramatory fa le ny an'ny seni de tsy maintsy ampiny communauté internationale la ampahamarinana ny azy ny jerevany ny fizotry ny anarehetra mandeha araka ny tokony ho izy zany ny zavatra jerevany zany ary tena hoe ity volomena ity hoe de tena hiasa am'ty fifidianany raha malagasy ity zany inge no andraisan'ny balizy am'le izy efa betsaka inge ny vola irahantsika mahita fa fanampiana metsika cour de compte aloha antany tsara hoe fiotry ahoana tsara fandeha le tamin'ny covid hoe fanampiana fa rehefa tapitra tsisy tapitra tsy hita de zany mahatonga ny olona nge hoe ana azavaoty anina ty azavao reto tomobile izy atao ny tomobile nampiasana tamin'ny 2018 2019 tamin'ny fifidianana présidentielle mila zavaina nge zany tsy ianao nge tsy afaka hiteny hoe karzala teo aloha zany continuité de l'état io misy passation mazava ataonareo de misy zavatra mazava tsara de azavainareo tsara afataro tsara fa izy tsy manontany anao olona fa ilay institution lay seni no antaniny donc ny seni manana rapport mazava ny seni hoe ty nizaniza président ny eo ny dossier seni de dossier seni fa tsy hoe netin'le rangarinody any an-tranony petraka amin'ny seni ny dossier ny seni ny mpiasan'ny seni de mpiasan'ny seni manazava tsara ny anarehetra ka asoro anatin'ny sain'ny vahoaka malagasy hoe hanambolana tsy hanambolana tanterana fifidianana antsika ny fifidianana tsy maintsy mandeha 14 milliards budget ny fanjakana ataontsika eo raha 10 000 milliards par an ny budget ny fanjakana efa tonan'izay 40 000 milliards d'ariary ny volana ampiasain'ny fanjakana tanana an-tantsy ny fanjakana inona ny vitany am'izany ao tokantranonao ny anoratra anao anaty lisy mpifidianana ary ty manahirana nefa zany ny vola efa nampiasain'ny kirakirainy nandritra ny efa taonao teo mihoatra ny 40 000 milliards d'ariary sahirana be anao namakany amin'ny hôpitaly moa anao paracetamol ray raha tsy azonao nefa zany ny volany asa de rariny anao raha mety hoe anambola marina ve ny fanjakana manambola ny fanjakana budget tsika 2023 ty 14 000 milliards eo latsaka kely eo misy vola zany ohatrina ny lasatsy fifidianana zava-dehibe zava-dehibe amin'ny fifidianana ary fataro tsara fa ray minitra mba hanehoany ny vahoaka malagasy ny tena heviny marina io izy mako amin'ny orina io no zany tsy tokony mihitsy zany entina ila zany hoe tsisy vola anaovany an'izany ianao isanandro no mpitondra fanjakana afaka maneho ny hevitra ao mandrina ny 365 jours par an ny azy eo anatin'ny 5 taona itondranao io 2 minitra na 2 minitra no mba aneho ny heviny izy de hoe teny vetsika hoe tsisy vola tsisy an'izany tsy marina zany resaka mampime ena raha iada faranatsika tena faranatsika tsy fantatro hoe reo venandray iada no malalaka fa ianareo amin'ny FLN moa mbola maro be misy le fiteteza-paritany ohatrany nandeha nitety district sy commune Saridalana nareo tato ato anatin'ny fanabeazan'ny olo-pirenena de aleo aloha faranatsika ny fandarina de ny fankahirezana amin'ny vahoaka aloha zany anatin'le fandalovan'ny rano be ty sy ny sisa tsara atao sady mamarantsika maro zany faniry ary nisy afatra ray ho an'ireo namana mpanao lalana zany zay miteny ankehitiny ny fond d'entretien routier de tsara fantatra ny vahoaka fa tsy vola mpanjakana zany fa fond zany hoe fanangonam-bola zany azo tamin'ny carburant mahatony carburant lafo de misy vola zany fond d'entretien routier tokony hipetraka koa zany hoe ny lalana zany tokony voakojakoja foana ary ny lalana reo lalana rehetrarehetra ratsy hitanareo reo lalana tsara daholo reo taloha ny filoham-pirenena rehetrarehetra teo aloha no nanao an'ireo lalan'ireo
de lalana tsara daholo reo ny anjaranyty fitondrany ity de tokony hoe nikojakojany izy ka rehefa tsy nisy fikojakojana izy a normal rahapotika tsy ny cyclone kory ny mahapotika azy fa noho izy tsy nikojakojaina de normal be izy rahapotika ankehitriny de maro ny namana ny teny hoe tsy hoe fahalainana ny andray andraikitra amin'ny firenena na hoe mba hahatsara ny lalina eto Madagasikara fa efa be loatra koa reo vola mba atsemboana tsy azo de izay ny mahatonga ny olona hoe vitsy ny te hamaly an'ireny asa anaovana fiantsoana reny fa de mangataka amin'ny fanjakana tokony ho alolo volan'ny olona efa nanao ny entretien roa teretrarehetra teo aloha mba hafahany ny asa mitohy araka ny tokony ho izy fa ary maro ireo namana zay tena mijaly am'le vola ny tsika vahoaka am'ty resaka cyclone ny rano be miantra kehitriny ity de tokony hitandrana tsara tsika satria efa marefo daholo reo fotodrafitrasantsika rehetrarehetra zay tsy nisy fikojakojana nandritra an'izay nanomboka tamin'ny 2009 nakaty zay de atahorana zany taloha tsika raha misy cyclone de any am'ireny tranom-panjakana ireny no mandeha misitrika fa am'izao a tsy afaka ataotsika zany satria na ireo olona zay nifamonjy tamin'ny 2019 ou 2020 nisy tondradrano reny ry Tom Cruise tamin'ireny nalaza mihitsy ampy ny fitaovana sy mbola mafy tsara tamin'ireny fa ankehitriny efa marefo de marefo le izy a sarotra be zany ny manao an'le asa famonjena fa ny fitandremana zany no tokony ho zava-dehibe atao tokony ampianarina ny ankizy tsy handeha am'ireny akaikin'ireny rindrim-bato be rehefa misy rindrim-bato be reny na hitanao mafy be zao azany de aleo mihitsy ny ankizy tsy ampandalovina am'ireny aloha ny lalany fa mba hovaina mihitsy ny lalany na tsika lehibe arany mba tokony hitandrana tsara reny misy fil ny jirama milatsa-datsaka reny tokony fampiantso aingana raha vao misy an'ireny satria ny ankizy tsy malaly ninona manko de tonga de anona de mitera-doza be reny ka zay no anana misaotra ny mpamantatra ny toetrandro zany mampafantatra foana ny mety ho fisian'ny vona sy ny karazany tsy misy afa-tsy ny fiarovatena aloha zao no zava-dehibe indrindra ho atsika am'izao ny misotrosotro rano fa adio tsara fa raha izao no marary enjana be ny volany amin'ny hopitaly tsy mahaisa an'izany tsy mandoa volo zany ianao fa na cotrime maray raha vidinao any ny hopitaly tompoko za de efa miteny anareo jereo tsara ny rano sotro'ny ankizy raha mba possible asianan'le sirop sy ny karazana fa tena enjana be mihitsy fa io rano am'sao io raha tehirizinao roa andro telo andro misy ohatran'ny kankana kely mivoaka ao tsy zany tsy faninjena an'izan'izy fa tokony ho fitandremana am'izao fisian'ny cyclone fisian'ny oram-be zao tokony mitandrina aleo mitandrina aloha satria tena mafy be le mety ho fantanina zany am'le fitsabotena am'izao sy ny anina ny ankizy aza de avela amy lalao an'ireny ranorano miandrony reny satria efa misy sorotsorotra aretina tsara amy lagaly zao de aloha zany zay zany ana zany tena tandremana tandremana tsara ny ankizy mba ahafahantsika aloha tena miala amin'ny aretina am'izao fa raha zao koa ny mbola misy aretina zao efa sakafo kely zao maty eny ary de fefakasitrahana tsika rehetra zay nanaraka ny fandarana miara-manonjy tsika tena miezaka amin'ny resaka loha hevitra maro samihafa mihitsy fa tsy de hoe variana amin'ny hevitra politika de eto tsika manao etalazy de eto tsika de anao resaka fanakanana be fa manao fitazaina olo-pireneny tsika manao fizaram-baovao tsika manao fanentanana tsika ary mampiomana ny zavatra rehetrarehetra tsika mampianatra ihany koa tsika mampime fahalalana ho an'ny rehetrarehetra mizara zay mba traikefa ho an'ny tsirairay zany no antom-pisitsika zany de mety tsara voamarika reo tsara le izy hitanareo tsara le izy ny amin'ny hoe misy fotoana miresaka politika lava be mitondra fanakana misy fotoana mitondra fanabeazana misy fotoana mitondra ihany ko fahalalana zay tokony ho fantatsika zany rehetrarehetra zany antom-pisiny tony fandarana tony ary betsaka zay feedback avy any amintsika mahakasika an'izany amin'ny hoe mety aminay lay loha hevitra samihafa velabelarinareo ao anatin'ny fandarana fa ny zava-misy aloha zany de hoe efa tsy mahovoka efa miandro sarahana sisy io fanjakana io fa nidingana voalohany tsy maintsy misoratra anarantsika
fa ampiasaintsika izay rehefa tonga ny fotoana rehetra de tazomy tsara le sosiny le taratasy zay anaovantsika fisoratana anarana fa alohan'ny anaovana sony aloha de vakio tsara ny anarana tsy diso ny laran'ny karapanondro ny seriana karapanondro ny adresy indrindraindrindra dia zay tsika vao manao sony fa tsy tonga de manao sony so de zavatra fa ny voasoratra eo manahirana zay indrindra eny ara iada fa de makasitraka ny faly sy ionjako ambadika eo na mana teknisiana rehetra de amin'ny lahatsinahy indray tsika mifamehy fotoana aza donoina zany fa farany volana amin'ny herinandro io de hiditra volana febroary indray tsika miazakazaka amin'ny fotoana re olona fa miazakazaka koa tsika any amin'ny fokotany veloma tompoko